miarabantsika rehetra ndray mpanaraka n'izao fandarana zao a isaky ny zoma hariva moa izy ty a amin'ny efatra ka hatramin'ny enina ora hariva miarabanao Lilira Farala. Everiko adinao miarabana. Miaraba Babarakotorso miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra izao fandarana izao a de faly zay tafaraka amintsika eto be dia be ny zavatra izay tokony ho resahana ary eto aloha de mamela ianao babanka sitraka manokana andreo izay tena efa miandry an'ity fandarana ity a tena manaraka ho anareo rehetra manohana fa indrindra raha ny fahitana ihany sy ny resaka reteny de manaraka an'ity koa ny eo anivon'ny fitondrana zava-dehibe zany a tsy mitena tany-hevitra zany tsika engany tsy tonga am'le teny tanora hoe le olona manan'anniversaire an'ity volana ity hainao tsara ny raha ndraitrarehetra izany ianao anareo ay zava-dehibe zany ny tiako lazaina mba tsy tonga am'le tenin'ny tanora le hoe misy miaino fa ataontsika hoe tena misy miaino lasa tsy misy dikany mantsy le zavatra atao ny antony de zao ny antsika hoa tsy fandaharana tabataba tsy menimenina arak'le nresahantsika fa tokony misy fiatraikany mivantana misy action zany tokony hanaraka an'izao fa raha vao tsy zay le izy a de fa tiantoka be ho antsika ny manao an'ity fandarana ity papa asa aloha fa fijeriko zay a ohatra be resaka de faravana de be resaka be fa tsy arotry ny tsy teny azy de araka ny efa fantatsika de anankitelo mianadahy zay fa ao anatin'ny tsy fahasalamana i Clémence fa izaka ihany izy a ny anintsika eo a de arabaitsika izy rehefa tonga eo miarabany izay miaino antsika rehetra any anatin'ny fiara any anatin'ny radio any anatin'ny nainy ambony moto de mianao le écouteur amin'ny sofina reny a de ny tsy adino koa ny namana any ampitany ranomasina zay manaraka anaty tambazotra sosialy rehetrarehetra any a anaovana kopaka tanana daholo a de le efa nresantsika reny hoe raha te handray anjara ianao amin'ny fanampiana de na de partage anankiray de efa zava-dehibe tsy voatery ho ray manao partage manao réaction manao commentaire de ho antsika zay mijery any anaty tambazotra ndraindray tsy de betsaka le tata de atahorana sodelany a de zay tena zavatra tena mafonja zany no anomboantsika azy de misy teboka maromaro moa efa nomaninay a ho resantsika eto tsy afaka elana fa de tsy maintsy ho resahana ny makasika ny délestage a eo ihany koa moa zany ny makasika ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra ny Barea moa zany a fantatsika ny vokatra omaly a sy ny toyany a satria misy toyany le izy de ny fahatelo a za moa tsy te tamin'ny herinandro tsy vacances le izy fa ny zavatra kely natao tany a de mba hitatra voandalana zay mihitsy efa nety koa le voandalana video de resantsika makasikasika ny any afaritra tsinanana any a tafidro anatin'izay a ny ao Miami moa zany le mirahina sy mifankatia ao Thomasinao a misy de mazava ho azy moa zany a tsy maintsy mba ho resantsika ihany koa ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny mampanolo-tsana ny tanànantsika eto a de misy indrindra moa zany akoatran'le délestage teo a tafidro anatin'le orinasam-panjakana iny le jiro sy rano malagasy ho resantsika zany resaka jiro délestage fa ny resaka rano indrindra eto Antananarivo renivohitra ya arak'izany malalaka be mihitsy ny teboka rehetra zay fampizarana sy fifanakalozana moa izy ity a fizarana ny zava-misy ihany koa satria ny tena olana ny anaty fandarana toytoy ny mazana de miezaka fotsiny ny olona miresaka miteny azy satria fandarana fa ny antsika zany ity tena le réalité brute le hoentsika eto hoe zao ny zava-misy a zao ny zavatra amin'izao mieritreritra fotsiny a baba satria be dia be koa ny fivoaran'ny toetra rà de misy andreo teboka reo resantsika raha ampy ny fotoana satria moa misy ampahapotona tsy tsy idiran'ny mpiaino antsika mivantana koa mba hiresaka sy tafatafa amintsika ary efa nentanina tao amin'ny bande annonce an'ity fandarana ity zany ny amin'ny hoe ny hevitra avy amin'ny mpiaino zay ny tena andrasantsika ny hevitra avy amin'ny malagasy rehetra ny amin'ny hoe inona ary no andrasanareo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mpitondra aloha voalohany indrindra manoloana n'ity resaka jirama ity fa ny faharoa de hoe mety misy zavatra andrasana zareo koa amin'ny olom-boafidy ohatra hoe tsika ny olona manjy zany de mihevitra hoe rehefa voafidy ianao a mandray andraikitra amina toerana anankiray ianao a de manana tamberina andraikitra ianao ary everiko fa rariny anie zany de afaka miteny an'izay tianareo tenena rehetrarehetra ianareo fa toizako le teniko baba hoe raha afaka ka mbola misy kely ny fotoana de ohatra ny mbola te hiverina kely any amin'ity resaka fanapoizinana ity satria any amin'ny farany zany io teboka jerentsika farany satria irantsika rehetra nahita ny resaka nandeha tamin'ny vaovao tamina fahitalavitra Cool TV ngamba raha tsy diso any amin'ny hoe misy an'le mirahavavy a zay miverina somary reraka marary sy ny sisa everiko fa tsy azo lalovapotsiny reny rehetrarehetra reny de
de zay fotsiny tiako anampiana le teboka rehetra fandresahanao teo hoe iresaka tsika resaka délestage tena manakambara be de be tsika ao anatin'izay teboka zay a iresaka tsika mahakasika an'ilay resaka fandreseny barea zay de fahatelo zany a le voandalana avy amin'ny misy ny atsinanana rehetrarehetra any a ny faefatra commune Tananarivotra de zay zany lasa teboka fadimy zany le niteneny koa fa ohatrany hoe nisy trangana kolokolo ndray tao amin'ny commune Tananarivotra tao fa mbola vao manangom-baovao tsika fa tsy namampanao kolokolo fa leo tonga de azava mihitsy aloha ny resaka tsy miray anaty aloha azava mihitsy aloha ny resaka aloha angonina tsara kosa nefa le zavatra rehetra pelatanatsika de hitan'ny Lili ny vaovao tapatapany be de be reny le hoe vaovao tapatapany a anisan'ny vaovao tapatapany zao a lay fanambarana nataon'ny fivondronam-ben'ny Iveka justice CP de misy ny vaovao tapatapany koa mazava ho azy ny resaka le Boeing 777 mbola tsy vita tena zany hoe ny fotoana zany tsy ampy fa araky ny teneny Lili teo a hiezaka izahay a tsy janona amin'ny hoe fitarainana sy ny fitanisana vaovao a sy ny fanaovana commentaire raha sotrony hoe commenter événement io averimberiko foana iny ka zay mihitsy Lili nanoratako an'ilay publication tao peditsika tao a zao soratako tao ohatrany hoe naka loha hevitra manokana zany ary everiko hoe ho an'ny namana zay antso rehefa tonga ny fotoana iantsona zany amin'ny antso atarbia de angamba mba tsy paritaka be le karazana antso de am'ty zany ny eritreretiko raha mety tia ny loha hevitrintsika ao anatin'ny antso zany hoe olana eo amin'ny jirama inona ny afatra tianao ampitaina amin'ireo olom-boafidy zay no soratako ao anisan'ny resahanay rariva ao amin'ny fandarana tsy manaiky lembena naveriko zany izy teo hoe olana eo amin'ny jirama inona ny afatra tianao ampitaina amin'ireo olom-boafidy ary tsy miala andraikitra ny tenanay satria olom-boafidy ihany koa ny tena mpanetretena de tompona andraikitra feno ary ho Antananarivo renivohitra manokana de vonona iaino ny afatra ho ampitaina amin'ny ambaratonga pahefana rehetra sika amin'ny mampanolo-tsaina ny tanànatsika sa tsy marina zany de zay antso zany rehefa aveo de olana le resaka jirama tsy osy rano izany jiroso rano zay ny resahantsika ny antony mantsy de zao be de be le teboka ny resahanay teo zay ho resahantsika fa aleo zany afantoka amin'izay le antso hoe ho an'izay efa miomana antso any amin'ny tapany faharoa satria aleo mitapitra ny fandarana de misy ventiny ho raisiny ary tena raha ohatra zany ny olona miteny antsika hoe de izao ary nangasana de ahoana miteny anao misy ventiny ho raisina de mivery za koa verina misokatra foana le tiroara le hoe raha misy ventiny miara mitsako de raha misy rony miara misotro eny ary tomboko lazy tomboko vavy izay ny teny fampidirana alaoery fa ny de volako lava ny kilalao mbola hoela boka mitolom-boatavo isika mbola ho lava ny andro hitolomana kanefa tsy afaka ny olava resaka atsika mandeha de mandeha fotoana 4 minitra sady zay raiky ambe 10 minitra sady mandeha de volako lava kilalao mbola hoela boka mitolom-boatavo mbola ho lava ny andro hitolomana resaka de boka voalohany délestage tena mafy efa ny tena antsika tokoa ny technicianina misoratra ao ny ambobao zany ho tapaka ty rehefa aveo zany raha ny fandaram-potoana zany de amin'ny 5 de ho tapaka ny jiro ka de elana tsiny fa rehefa tapaka io moa zany fantatra lelivy ny toele torabato avy any an-danitra samy miandry zay antefany zay ny tena toyany fa misy mandiso izy io hoe torabato avy any an-danitra zay vo manodidina diso zay tompo le zay vo manodidina mitoyany iny de tsy haiko zay natonga zay fa zay le izy hoe pira gasana ambany tsena zay vo manodidina fa tsy haiko inona natonga an'le izy tsy haiko natonga zay fa zay le izy torabato avy any ambony torabato avy any an-danitra samy miandry izay antefany de ho atsika manokana eto tsy manaiky lembena de ny antefany androany efa ny antefany koa fa io fomba fiteny anankiray io le samy miandry izay antefany ampiasaina izy io any anaty fahafatesana any anaty fahorina rehefa le mamangy manamanjorena anao zany de izy ty moa tsy hita rezy mianakava fahafatesany jiro angety baba andraso kosa aloha tsy pikabary fa zao tsy fahafatesany jiro le izy fa fahatapahana maty aloha efa zay miteny tsy marina be de be miteny tapaka ny jiro be de be miteny maty ny jiro be de lelia raha atao didipotra zao de tapaka le izy fa tsy maty
andrasaloranga zao de Lilia rehefa vita mifandarana rezy mianakavy resaksika manokana iny rehefa avy eo zao ohatrany tamin'ny heriny a dia nisy fotoana tapaka tahak'izay ihany koa tehiteny a zany isika rehetra miara-miaina sy miaritra le fatapahan-jiro de amin'iny zany misy fotoana kely satria tsy maintsy mamadika tsy tadidiko indray le teny malagasy loharanona ngovo loharanona ngovo inona moa filaza azy tsy tadidiko fa le tsy maintsy miovatsika miova de efa niteny an'izay ny teknisianina teo niteny an'izay izy a de tsika zany a mety misy eo amin'ny tsy fantatro minitra vitsy eo tapaka kely a ivadiana any amin'izay raha vao tonga lay délestage tovinao lay ndao entina mbavaka le izy tsy ho tapaka ametra tanana tsy ho tapaka de mitoy ifadarantsika ary ono ary Lili sao de mamila anaovana délivrance mihitsy ary Jirama io nahirana be izy ty baba iresaka kely aloha ao am'le délestage tsika mila alana de volo mihitsy Jirama io Lili fa tena hitako mihitsy le hafanamponanao zavatra be fa zao za aloha te iresaka ihany na izany natsany satria za manokana zao androany baba de tena hoe lasibatra zay ngamba ny mahalaza azy lasibatra ny fahatapahan-jiro satria asa manontolo tokony natao hatramin'ny maraina de mandeha ianao mijery ny vokatry ny asa natao eo amin'ny alohan'ny andanako aty de zao ny valiny hoe mbola tsisy natomboka na iray afa-tapaka ny jiro tena hoe antom-pivelomana mihitsy ny potika ao anatin'le fatapahan-jiro hatrany amin'izay sehatra rehetra le anao lasy ianao ho an'ny vehivavy moa zany nareo tsy mila an'izany mandeha kely ianao makany am-panao volo aninona ty maly ary zay atao amin'ny studio tapaka ny jiro amin'ny raikatra amin'ny dimy sasany nrasana amin'ny dimy sasany amin'ny fito vao miverina adiny amin'ny fito vao miverina teneniko hatra amin'le toerana teo anamontana talohan'le baria nandeha iny zay vao nandeha de zay le izy Lilia aleo vakiko tselatra indray mitselatra fotsiny le olany Jirama inona ny afatra tena ampitaina amin'ny olom-boafidy de misy manoratra satria manoratra ato anatin'ny pejitsika ato maminirina raha fanomezan-tsoa miandry zay izy fa tena mijaly amin'ny rano ety Mahamasina efa gay hôpitaly manararoatra mipatsaka 2 ariary ny bidon rivra be angaty tsy matapakahatra ho ny lasako vavany fotsiny zany le fitondrana am'le resaka Jirama raha kotson erim-bola zaka malagasy mandro sy mijaly nampahatraina ve zao fahoriany zao lava de lava ny anazy faranako hatreo lalasoa raha lalarivelo mba matotra amin'izay hono hoe faza misary adala de nanotaniko hoe matotra amin'ny fomba ho matotra otrany ahoana moa zany de namaly izy ato hoe matotra hony amin'ny atao rehetra miala mikatramo sy ny fandravahana fiainan'olona maro be raha tapaka ny jiro sy rano fa hoe misy fanamboarana de tokony solony avy hatrany ahafahan'ny olona miasa ho an'ny olona ny fitianana an'ireo olom-boafidy fa tsy fanaretsaka ampideraingo lava de lava be dehibe fa te ahoana ho an'le mifehivavy ozy ianao de mila andehanao volo ianao to izy mpanao volo hoe efa mpanao volo efa marikivy be ny hitanao eo satria farafakely ny client any amin'ny folo any nefa tsy napoziko le mpanao volo efa marikivy tena marikivy azonao hoe zany satria misy fetraka any amin'ny vola miditra aminazy de atao zara fa vita fotsiny zany izy kosa aloha tsy manao an'izay fa ny tiako lazaina zany hoe misy client tonga avy any de mody fotsiny de izy mipetraka fotsiny ohatran'izany hatrany amin'ireny salon ana estetika sy ndraitratra tiako tenena ny akamaroan'ny asa de miankina amin'ny resaka herinaratra avokoa ny zavatra tena mahavariana ana foana ao baba ao anatin'ity zavatra ity hoe tena filana fototra ny jiro baba filana fototra ary le izy zay zany le raha tadidinao nisy fotoantsika eno ny rano sy ny jiro zany raha resady Jirama resaditsika eto tadidinao moa pasteur Tinalso le vahiny teto tsaroko tsara mihitsy nanazavany na moaboasany an'le hoe théorie de la manipulation de masse ilay atao hoe fa ahoana re zany tena manipulenao le vahoaka zany de zao culture de la médiocrité hitanao zany zarina ny sainy le malagasy hoe efa normal io zavatra tsy normal io efa normal le amin'ny raika hatramin'ny fito ariva tapaka le jiro efa normal efa tsara fanahy kosa izy raha tazako ambadika eo Clémence de falbe ary ny olana de ty de mbola nijery ny Clémence ianao tena olana vita ihany zany le nataonay teo namontana de lasa fitonareo vao nanomboka zany vonanoy lesy kosa aloha tsy tena hoe tamfity lasaka fefany teo ngambe fa za zany niatrehatra ho vita aloha le atao de andeha ody ijery Barea fa ngamba ataoko hoe tano any amin'ny valo tany tao vao vita na amin'ny valo sy fefany teo de nanenjika Barea tany an-trano tany aminay zany de
satria ny efa nisy kosa aloha fanambarana raha tsy diso natao maly a hoe ezaka tsy hanapaka ny fijerena baolina zany ny jirama de tena nandeha le Barea amin'ny arana hita fa aveo a rehefa vita le Barea tany aminay tapaka rety jiro de le izy zany tena araka ny teny Lili teo a tena mikorotana le fiainany na ny fianaran'ny ankizy tsika ty andrenivohitra efa averimberina foana moa hoe 5% ny olona ihany nge mba manana zany herinaratra zany ary zany ary a le 5% mananareo a mbola zao tratran'zao efa tsisy mandeha am'izay laona zao maika zany fa reo tsy manana zany de mihevitra hoe zao le fiainana normal de iverena kely ane babaly teo hoe le hoe culture an'le médiocrité ohatrany hoe zarina zany ianao hoe misaora aloha rehefa mba tsy tapahana izy mandritry ny baolina ohatra lasa zany hoe mionina sy mianina am'izay farany kely indrindra absitrahany eo a zay tena hoe tsy mendrika za tena nandalo teo ambany masoko babala resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety ny télévision malagasy sy Andriamatoa Andro Rajoelina 424 nijereko tsara ny daty zao ny fanontaniana hoe enao ve Andriamatoa filoha ile mpanontany de afaka mampanantena ve zany ianao fa ho afaka ty olana délestage ty de zao no lazainy hoe amin'ny herintaona ohatr'izao de efa tsy misy tsony efa ao anaty le herintaona tsika izao ny tiako lazaina zany hoe raha resaka fotsiny angeo a de azo tenenina daholo ahoana moa le ohabolanareo tranopody ny vitany vava tsy haiko tsony le toyany fa zao a tena hoe tonga soa aloha Clémence Clémence rariny irena miaraka amin'ny solomaso mafatifaty marary maso nga Clémence marary maso kely efa mandeha veloha micro an Clémence izy tonga soa Clémence mirabanareo menata de efa nienao nareo ihany teny andalana de efa iengo mihitsy hoe markive fa tena za zao tena markive amty marary maso te mirabantsika rehetra ny tokantrano ankio a tsika mbian'ny MBS sy nisy am radio délestage ny resantsika zao Clémence de efa tonga any amin'ny lavidavitra zay sy Lili a fa angamba tiako tenena tamin'ny Lili teo le hoe amin'ny herintaona tena efa betsaka ane zay ovinany hoe amin'ny volana juillet na oa amin'ny taona ty de tapitra ameko telo volana monsieur le ministre de tapitra ny délestage amin'ny fa ny tena mety angamba tena tsy maintsy karakaraintsika kely a ny mpanao gazety atao ny ICM radio a de andao alaina daholo reny fampanantenana rehetrarehetra reny angamba de jerena mihitsy satria na ty resaka téléphérique ty fotsiny ary a ho alaiko tsara mihitsy le daty hoe am'izao a izy a mandeha groupe zany hoe mandeha gasoil de to hoe afaka telo volana fa ho alaiko ala izy de mivadika batterie de ary a amin'ny voalohany volana angamba izay 24 de mivadika maleo tena tanteraka mandeha solaire de andao zany le izy tena raisina tena ataontsika matsotra mihitsy de inona nefa ny ataontsika satria io ny ataony ihany ny ataony le izy tsy fampanantenana be dehibe zavatra vita tsy mifanaraka amin'le fampanantenana de inona no ataontsika ary Clémence aleo milamina de resaka délestage tokoa tsika eto amin'ny plateau am'izao fotoana zao a de ialako tsiny aloha le solomaso fa de no zay reto maso zay de resaka téléphérique ihany ko baba raha tsy diso de jerentsika am'zany zany hoe manahoana le lahara-pamean'le fitondram-panjakany satria mirehare zao farany malo zao nahita sary de hoe mandeha hatramin'ny alina ny téléphérique nefa le vahoaka ndresanareo teo satria sady miainanareo menada hoe lasa ino moa sisy teneny lilite culture de la médiocrité hoe ny ohatrany hoe faly zany mifalifa mahafaka mijery baolina kanefany etsy andany le téléphérique ireharehan'ireo mpomba amin'ny fitondrana fa mandeha amin'ny alina de le malagasy nefa ny akamarony de miaina le nresan'ny lilite hoe ny antom-pivelomana mihitsy ny fiainany mihitsy mipotika ireo rehetra zay mietehitra zany amin'ny resaka herinaratra ka ty fitondrany ty zany de tena diso lahara-pahamehana hatram'izay ary zay mivokatry ny fitatandana tsy mahomby io resaka hoe alefa ny téléphérique nefa etsy andaniny any malagasy maro anisa mijaly amin'ny resaka jiro resaka ianao teo hoe te hampatsiafa rehefa aveo moa rehefa vonona ny sary de angatantsika amin'ny teknisiana ny andefasana an'izay satria isorako ny arifina nampatsiahana izy ty arifina Rahelso inona le sary extrait kely ny amin'ny fandarana zay nataony flou tamin'ny herintaona tahaka zao herintaona mitovitovy novembre 2024 zany tena marimarina kokoa izay nilazany tam'zany zany hoe raha amin'ny herintaona ozy zany hoe raha am'izao vanim-potoana tokony misy atsika zao mihitsy zany zany herintaona taorianany zay nanaovana fandarana zay de mampanantenanao fa tsy izy tsony ny resaka délestage ka rahantsika eo zay rehefa vonona me topy atsika eo ny technicienne fa ahita atsika
ahafahantsika mandrefy, ahafahantsika manapirofo fa tsy hoe miteniteny foana tsika eto anaty fandarana hoe tsy zahay no mamorona fa de tena nisy famitahana vahoaka mihitsy ifandraisana amin'ny babaty hoe tsy indray mandeha fa efa imbetsaka raha ity resaka famahana ny olona ny famatsiana jiro tsy eto Antananarivo ihany fa irako Madagasikara ity. Io moa izy mianadahy samy mangataka izay tiany angatana moa tsika eto fandarana mivantana tena mivantana mihitsy fa Clémence zao eo zay moa le hoe ohatran'ny mifamaky any anaty saina mbola sy tapitra ny fehezanteny iray dia azony iray ny tiana lazaina fa vao niresaka an'izay mihitsy alohan'ny resahan'ny Clémence teo ary de io ara fa ho alefantsika ilay fanadihadiana fa za baba mamperitreritra le tenenina teo izy ianao hoe iresaka mba ho resana kely ny teknisiana de ndao atambatra fa za tsy fantatro nareo fa za tena taitra be mihitsy tamin'ny misy hira zay fanondroany gamba nalefantsika tato anaty fandaharana le hoe mijery fitaratra de tena mandinika zany tena famitinana ny zavatra rehetrarehetra izy zao mantsiny ny atao hoe mpitondra nge farafahakeliny olony teny fa raha zavatra rehetrarehetra nampanantenaina tsy ny tanterahana re tompoko za tena miteny anareo tena za mbola hikaroka hoe aizany le atako aniniriny hatramin'ny farany fa tena hitako hoe mamintiny ary za ary mahita hoe mbola azo tohizana ny lisitra satria de mbola tsy mitsahatra foana le fampanantenana ny fanatanterahana nefa tsy misy ny tiako lazaina samy mangataka etsika zany fa Clémence zao andefa le reportage ianao iresaka amin'ny teknisiana ijery zavatra ny oriana fa za mangataka hoe alohan'ny farana amin'ny fandarana mba tiako misy ampahany iro enotsika ny tiana lazaina mantsy aleo atao alohan'ny fandraisana antso tena mety be de hitanareo ampisaitsainana le olona le tapany faharoa satria ndraindray ny olona tsy mahita lezatra farany amin'ny izy lava be de lava somary lava izy fa na izany na tsany ara misy fotoana tsara mba zaraina ihany le lien hitanareo satria be de be ny olona misy nandefa message hoe tamina hoe Lilia ataiza le hira iny mba ahoana iny ahita za koa mba nahita ohatra anareo koa fa tena hitako hoe zavatra ohatry reny zany hitanareo le hoe ohatrany hoe matory ve ny olona fa misy fotoana tena ilaina ny ampatsiviny hoe kazongy le zavany zay le hoe manao inona moa le hoe inona tsy tsaroana ary baba ririndasa tsy tsaroana fa tena mampatsiahy zavatra be de be iny ka zay ny tena manitikitika an'say ka tena olefatsika zavatra be de be efa vonona ka ozy efa vonona efa vonona tsika aloha de jerena afaka manantena ve zany zay ndray matofolofa amin'ny heritaona ohatr' zao zany amin'le fotoana maintany toy izao de tsy efa tsy hanana olana tsony ve isika valiko fo avy hatrany ny teninao teo ny ora hoe amin'ny heritaona ohatran'izao moa zany inona ny zavatra hitranika inona ny zavatra mety hisy zay zany de milaza hoe raha nareo izaka rehetrarehetra napetratsika reo raha reo investissement goavana zay nataotsika reo tsy tokony hisy tsony de lestage amin'ny taona ho avy zay ny zavatra ho ataotsika zay mifanamby apetratsika tsy miandry ary zany miteny miora zany zavatra teneniko anako rehetrarehetra zany tsy hoe mbola nofinofina hiteny hoe ho atao fa efa ao ny akamarony na ny groupe na ny parc solaire efa ao hitanareo tamin'ny télé teo efa navoakatsika tany Tomasina fa mifanafianganana ny fanatanterahana an'izy ireny no tokony ho apetratsika araky ny oronan-tsary fampatsiahivana moa zany ary ilaina marina be ny tenin'ny baba teo ilaina mihitsy mampatsiahana ireny fampanantenana ireny resadresaka ny rahana tamin'ny mpanao gazety ireny satria tokoa rehefa miresaka amin'ny mpanao gazety tokoa président de tena manao karazana ahoana moa ny tenenana anazy amin'ny teny frantsay amin'le fampanantenana marobe sy ny sisa amin'ny mpanaraka ny fandaharana amin'ny onjam-peo pirenena sy ny fahitalavy pirenena moa zany tao anatin'ireny ary ny zavatra andraisana teo so samina entsika ozy izy hoe fanamby goavana ozy izy te hametraka fanontaniana amin'ny mpiano mba tokony afaka mamaly an'izay ngamba mpiano antsika amin'ity androany ity hoe atao ahoana re ny mpitondra na ny olo mpanao politika na ny ndeto tsika olona manana fahefana tsy mahatazona ny teny nomeny ary indrindrindrindra rehefa miteny izy hoe fanamby lehibe ka tsy taterana le fanamby ty tokony ahoana zany no tokony atao manoloana an'izay satria zany raha zavatra andresana teo zao de hoe fanamby lehibe ozy izy no apetrakitsika ary tsy nofinofo tsony ozy izy tsika zao mois de septembre tafiditra tanteraka ao anatin'le maintany mihitsy fa de io rahantsika mahita io ny fijaliana sy ny fahoriana zakain'ny malagasy manoloana ny resaka olona ny jiro zany ny atao hoe nofiririnina fa zao zany le izy nao famakafakana kely zany fa tsy hoe zara vaovao tsony taloha Madagasikara zany ho an'ireo olona nanamana nahavana mba manana fahafahana mandeha lasa mipetraka any andafy mipetraka any ivelany zany
de Madagasikara fanaovana vakansa mahafinaritra satria tanindrazana tsara ny fandraisana rehetrarehetra fa amin'izao fotoana izao tena teneniko anareo fa mba mahafantatra olona ihany fa tena matahotra ho avy aty misy fianakaviana moa tonga aty fa tsy samy mitondra tomobile fa tsy haino mitondra tomobile na eto Antananarivo renivohitra ary satria tena misy saro alefantsika moa rehefa avy eo fa aleo mbola tsy alefantsika zao eto Antananarivo tena korotana ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny jiro sy rano tsy misy fa tena aleon'zareo mijery firenena hafa naovana vakansa. Madagasikara zany amin'izao tena mampalahelo fa raha ny feo azo vaina amin'ny fianakaviana de hoe toerana ilevenana sisa mampalahelo ary toerana rehefa misy sanatriny tsy hoe sanatriny zany rehefa misy famadihana ka tena tsy maintsy vadika ny tolam-balon'ireo ray aman-drenina fianakaviana razambe de tonga eto ihany zany fa miampy fitandremana be zany ve zany sisa le Madagasikara tena mampalahelo ohatrany hoe zay fianakaviana lasany na zay taranaka lasany ve zany de ohatrany karazan'olona tsy afa-doza ohatrany hoe very faty fahafatesana sisa niverenany eto de nefa koa ty fanamariana anarery ty fa tena ifonako elako tsiny fa ndraindray ny zanaka malagasy rehefa lasany de manambady vazaha ohatra de miteraka any fa tsy tafavena eto Madagasikara tsony taranaka io fa de any zavatra ohatran'ireo marika mety diso toerana angamba zany teneniko zany fa ohatrany mahita an'izany sary atao anatin'ny saiko atao ary tao anatin'izay taona vitsivitsy nde ataontsika hoe 10 taona zay kosa aloha baba tena marina ny teninao maro be ireo tanora zay ataontsika ohatra manana licence manana maîtrise M1 M2 ohatra de alon'ny tanoratsika zany amin'ny akapobeany izy ty mandeha mivoaka ivela Madagasikara de mitady asa ny ivelany zany ary ny raha tsika nahita teto nisy fotoana tatsy amin'ny Nosy Maurice ny karakara fitadiavana mpiasa be deaibe de tena ny laharana tsy nisy toy izany tery amin'ny Carleton angamba nizay raha tsy diso anaporofona zany fa voalohany tsy mahavita manome asa sahaza ny diplôma ny tanora ny fitondram-panjakana ary faharoany manarak'izay hoe tsy mahavelona le karama eto Madagasikara ka lasa mitsoka zany le tanora rehefa mahita tolotra tsaratsara kokoa sy azo antoka moa zany satria nijery avenir manoloana zay mampalahelo be le zavatra misy eto amintsika fa resaka délestage moa tsika teo de mba te hindrana kely an'ity commentaire nataona pomba fitondrana iray ty raha sitrakareo menada de zao no soratany tao anatin'ny publication ny vantany voapotry ty resaka hoe délestage tournant menimenina ny olona eto seroa de miteny izy hoe monsieur le PM tompoko izy izy tena mafy be loatra kosa ozy le délestage mba jery hoaingana tompoko na izay pino aza mitady ho tsaky itenenana amintsika zany hoe na ireo izay pomba ny fitondrana sadia efa manomboka tsy hoe manomboka fa efa mahatsiaro lasibatry ny vavam-bahoaka sy ny esoteny sy ny opa ataon'ny olona sy ny latsalatsa ny amin'ny hoe tsy mahavaolana zany le mpitondra ao anatin'izay mahavariana fotsiny ao anatin'le izy de hoe ailika any amin'ny prime ministre le olana zany nefa tsika zao vao teo niara-ny eno ny président hoe niteny izy hoe izy no mampanantena fa fanambo no apetrany ary tsy nofinofy fa tsy maintsy voavaha io olana délestage io afaka herintaona zany hoe amin'ity 2025 ty te hitondranareo mianadahy fotsiny satria za mamaky baiboly be de rehefa mamaky baiboly de zao hoe rehefa misy olona anankiray milaza hoe mpaminany ka ny zavatra teneniny sy anaovany mpaminaniana tsy tanteraka de izy zany qualifiena am'le atao hoe mpaminany sandoka ary mendrika hotoraham-bato raha miteny ndray tsika raha miteny tsika hoe pitarika averiko foana hoe raha nisy angamba ny tena ataoko hoe nametrahan'ny olona ambony ny mpitondra anankiray teto amin'ny firenena de satria olony teny homme de parole zany hoe izay lazaina de tanterahana fa raha misy ny ataoko hoe mpitondra tena record amin'ny tsy fanatanterahana zavatra ary ny tena raharanga izy mianadahy de ity ny mandamantolo propagande daholo ary zay teny rehetra zay toerana alea zay toerana anehoana fitenenana de misy fampanantenana vaovao miainga foana za zany manahy mihitsy hoe tsy fantatro moa izy ny mpanomana ny kabarin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa angamba mety misy matahotra ihany inandray reny olazainy eto hoe rovinandray re zao zay ny olona hiteny hoe tsy tanteraka andray le izy de zay zany tiako lazaina hoe le hoe olony teny tena retsika teo le izy fa tsisy ny fironona akory ao anatin'le mahitanytsika zao ao anatin'le heritaona ty aoriantsika zao matony teny izy fa ny akamaroan'ireo fitaovandreo efa ao
fa de ny ahoana moa nanaovany azy teo ny fomba ahafahana mampandeha anazy sisa no andrasana hatramin'ny androany anefa vao may loza tena loza ndresamy papa teo tamin'ny Clémence mbola tsy tonga fa tena adiny enina omalina endry zareo a de inona moa tiako lazaina verina kely a de tazomiko le teniko teo papa ozy izy aho hoe ny tanora malagasy a rehefa mahita lalana mivoaka ny ivelany tena mihevitra ny tenany hoe afadoza mialatsiny fa zay mihitsy ny hitako hoe teny mahalaza azy afadoza satria manina eto ianao na manana M1 ianao na manana M2 ianao manana doctorat ianao fa tsy voatery ianao mandray an'izay asa sahazana zany fianarana ny anaranao zany jerendreo izy mianatra eo akaso reo satria zay moa ny akaikikakeny de tena ho za hoe tena hitanao mihitsy hoe milofo le mpianatra mianatra fa tsy mahafantatra tsony hoe de hoaiza ny lalakombana rehefa hoe de inona no antenaina de omentsika tsiny ary ve izy raha mitaditady lalana hoe aria no andeha farany amarana ko an'le hoe tena fiainana mihitsy mipotika tena potika satria tafaresaka tamina ray aman-dreny ampanahy anankiray de nisy fotoana izy nandeha nakany ivelany tany Dubai de ny tantara tamiko izy hoe ory lili raha mba fantatrao ny fahoriana mahazo an'ireto hoe tanora malagasy lasa mipetraka any Dubai fa eto ianao izy na tsy manana anyko hanina aza mbola misy any de hitsindroka hanana na tsy fantatro fa tena mahita azy izy ankizy tapa-bolana tsy mihinana maraina atoandro ariva tsy manana trano ipetrahana tsy misy vola raisina tsy samody fa menatra azonareo ve tiako lazaina zany lasa ohatrany hoe misotro ny aleoko maty mihitsy ny le malagasy miala eto satria tsisy antenaina eto ka na de efa zavatra efa tena tsy zakany aina sy atramanaina ary ny any de iaretana aloha satria le eto tsisy antenaina zany ve sisa ny afaran'le firenena ary zay ny tena mamparary ny aiko foana hoe firenena tena milomano eo ambonin'ny arena ngeatsika reto hoe tsy hitako zay tsy ananantsika fa maninona no farahidin'ireo ka de hatramy jiro isitrahana sy ny rano osotroana avy tsy misy miresaka an'le olona avy any ivelany teo anao baba de matetika tena tratra nyity foana hoe rehefa misy raitapo na fianakaviana avy any ivelany tonga eto de vao tonga eto ray na roa andro de tsy maintsy tratra ny areti-kibo foana de zany sisa zany le tsika na ny fadiovan'ny rano efa tsisy antenaina sécurité tsisy resahana tsony ty fata-panjiry ty tena hoe hitanao misy olona manana ohatra tadidiko koa le publicité taloha le hoe papa ianao ve manana télé manana eny tompoko ay de nareo koa ve nefa tratra ny délestage eny tompoko de mitovy amin'ny tsy manana ihany zany nareo zay zany hitako hoe fiainany gasy eo amin'izao hoe zay le tena marina zany tena marina zany zay zao mba tena ampanetretena mba manana le fibre reny ao an-trano le connexion fa le am'le takatry ny vola zany fa rehefa tapaka ijiro io de miara maty amin'ny Palestine satria tapaka le izy tena tapaka de nefa ny facture tsy miova isam-bolana de ahoana zany ary zay indrindrany hoe baba sy Lili ny resahana hoe amin'ny jirama na amin'ny fanjakana ve ny malagasy mangataka inona re zany ilazana zany mangataka zavatra ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe tsy miala vola zany le malagasy fa ohatrany hoe mangataka izy zany amin'ny fanjakana mba mangataka re mba miangavy mba omeo fa ny malagasy raha mitaky jiro de volany setry ny vola zay alohany takiny fa tsy hoe alohany vola de nefa izy tsy omenao fafapoa amin'ny vola zay miala ny paosiny zay efa sahirana izy mitady an'iny vola iny kanefa de mbola ampifilafilaina ampijaliana amin'ny fampisitranana anazy an'le herinaratra. Inona ny anjara andraikitry ny député ao anatin'izao manana na de fantatro ary le valiny fa le député koa ny indrindrandrindra ny avy any fitondrana na ny maleo tena misy sasasasany ihany mba miteny fa misy angery zareo ka tena mahangina ny akamaroan'ny maleo tena moa fa lasa mivadika ary daholo fa tena mila manao zavatra mila tsy lasa de mila ino moa le tena mila manao zavatra raha matory ala tena tam'le farany tao anaty l'extrainy atsika tamin'ny herinandro raha manalily mila tsy lasa ozy izy de mila mifo de mila inona daholo zay le manaitaitra ozy izy mamoanareo ozy izy fa mila vitany eo amin'ny tambazotra le izy de ça s'arrête là zay le resaka fa ina on veut demander des comptes eo indrindra tsika mantsiny papa rehefa miresaka ohatramo mantsy ianao ozy izy ianao za aloha tsy tena hoe tsy te amaly satria za
solombavambahoaka raha teo le hoe inona moa zany no tokony ataony solombavambahoaka manondra zany fa raha miteny an'izany de ohatrany hoe manondro ary ny tanako de ny ambony manondro aty amina mety miandrandra koa ny olona de inona zany ny ataonareo olombofidy reo mpanolotsainy nareo zay nge ary nareo safidy hiditra ao anatin'le ary système izahay de nandatsabato anareo de nazavainareo tsara hoe hiady ho anay na tonga anareo tsy anao an'le politique de chaise vide aleoaloha atao mazava fa tsy ahodikodina le resaka de rehefa tonga eo anareo zao de ahoana mipetraka tsara satria mpanolotsainy tanàna ve satria mahazendamnité de mangina satria tsy menimenina tsondry Clémence sy Lily hoe solika inona sina de io fa mipetraka tsara hoe tena mety manontany atsika koa ny olona za moa zany tena miteny malalaka Rizda hoe tsy misy censure ty fandarantsika ty fa nizaniza iantso eo raha isitsika daholo enona zay tolo-kevitra fa amiko de zao ty tsy vita nipetrapetraka fotsiny fa mila manao zavatra hitanareo ny resaka kely tamin'olona ray sy roa nanontany hoe manahoana ny fiatraikan'le le délestage amin'ny asanareo de namaly le olona sao de ahoanareo inona ny mba tianareo tenenina amin'ny fitondram-panjakana satria zareo no ampanantena de zao daholo ny avalin'ny olona matahotra zayko inona no tena azonareo lasa ohatrany na ianao mangataka ny zonao ary zany lasa mampatahotra manao efa filohan'ny sadeka izy zao de efa malalaka ny fanehon-kevitra engany ampavitantsika any Clémence tao amin'ny peditsika tao peditsika tsy manaiky le menana tao le soratana tao mitsy le olana eo amin'ny jirama inona ny afatra tianao ampitaina amin'ireo olombofidy de ohatrany hoe canalisena anakany zany mpiantso atsika rehefa avy eo mba hoe inona le afatra tianao ampitaina amin'ny vantana amin'ireo olombofidy anisany izahay fa ity aloha misy paingotra kely tsy voatery ho an'ny olombofidy fa ho an'ny malagasy rehetra misy ihany koa Rizy Menada nahita publication sendra nandalo teo ambany masoko de sy tafime moa zany nahita an'le izy fa marina nefa le zavatra nambaran'le mpanao an'le publication satria hoy izy hoe rehefa mandresy ny barea mahavita mivoaka ny tranona ny firy alina ary manapoaka sarobolany fa rehefa ampijalen'ny olona mijiro sy ny rano misitry belona ny atrano daholo zay zany ny commentaire ny olona satria manko tsy resaka jiro ihany fa asinareo mianadarana hitan'iny publication iny hoe alefa le robinet de rivotra fotsiny no mivoaka eo fa tsisy rano de vérifiena nefa ny compteur miodina so matsara zay zany famaliko le fanontanianao hoe tapaka le wifi tapaka ny fibre moa izy teo de nefany tsy miova le facture le facture efa forfait ka anka facture ny jirama ny tenena fa le anay efa forfait zany hoe na mandeha io na tsy mandeha de ty foana tsy maintsy alohanao iny azoko fa le jirama tiako lazaina zany hoe mahagaga fa le fotoana lava be ranomarina nge rehetra raha ataoko hoe mandoa 700 ariary ianao anatin'ny ray volana de atambaro nge ny ora tsirehetan'io jiro io anatin'le ray volany fa raha 30 andro mety possible 20 andro sisa na ohatrany fa maninona le nalohanao tamin'le 30 andro ihany no mbola aloha am'le 20 andro ani nge le tena za zany misy fotoana tena tehiteny mihitsy hoe aiza le problème ary reo jirama reo koa loha ahoany reo hoe zany avela am'izao aiza ny tena fototry le olana nisy an'iny grève iny ohatrany nandeha de tsy nandeha de tsy fantatro nefany tsika hatreto de victime ny zavatra rehetrarehetra doraka idirantsika kely aloha le barea sa mbola tsy aloha aloha resantsika satria efa miresaka jirotsika baba sa mbola tsy voniny ianao am'le resaka le olandrano anao tany miami tonga de alefa nandarantsika anazy teo aloha hoe iresaka ohatra mety le resaka Clémence teo ka satria miresaka jirotsika de andao resana aloha le rano miaraka mivoandalana tsy nanana misy ianao de zay vao mikisaka pare zao zany eo am'le jiro ary aloha tena tany amin'ny faritra tsy nanana tokoa ny tena zany tamin'ny herinandro lasa teo de mba nijery an'ilay hoe Miami le Miami moa zany raha fampanantenana de hoe misy ny Côte d'Azur misy ny reo plage tsara tarehy any ivelany any fa de ho ataontsika ohatra Miami zany le atao Tamatavy de lasa mba tena nijery fa tena mbola lavitry ny afo ny kitay ka angamba angatahako amin'ny teknisianao misy an'ilay manège metikodina iny tambola kely zay tam'izany 10 taona na 10 taona tany tena hoe mitaingana manège Rizy Rovava rehefa foara tany Ambatondrazaka fa tena teneniko anareo fa io manège io mandeha courant io 220 volt mampiodina an'io le mba le automatique le mba miodina normal tam'izany de misy an'le tiaka hira ty de atolotra le hira tam'izany fa le hira aloha tam'izany le bafla mbola le ohatran'le vavangisa be le haut-parleur fa tam'izany zany tena hoe mandeha courant le zavatra fa tena 70 taona ty aoriantsika io fa tena tsy haiko hoe aleo ny mpijery no hijery fa ho antsika moa zany zay manaraka any amin'ny télé na amin'ny tambazotra de ho alefantsika zany le manège fa Rizy Rovava tena manège manara-penitra loza zany le Miami teo Miami io resaka teo Miami io resaka io
de eo am'le resaka manaizy aloha zany sady mandeha an'iny fa de mbola eo ihany aloha ho any am'le resaka rano mantsika rehefa avy eo fa ny lalana ry izy ro vavy sy ny mpiano antsika miainga eto Antananarivo ianao mandeha anao any Tamatavy a fa ny chauffeur tonga de efa maminavina hoe misakafo indroa tamin'ny enina maraina zany niainga de sakafo maraina teo ambany tsena de ny sakafo atoandro a izy moa zany sakafo atoandro tany Tsapanana tany Andasibegna tsy tady misy tanàna zay ao tena tsy fantatro anaran'izay fa fandehanan'le mbola chauffeur tonga ny Atsapana de ohatra mivily akoatr'ela izy de ao mitsofoka le chauffeur rano mafana satria adiny 12 be zao ianao vao tonga any Thomas miainga amin'ny enina maraina de tonga any amin'ny enina ariva tena enjana de io atao amin'ny Facebook tsy mijery Facebook de io zao le zavatra io zay mijery télé ihany koa de io le manège de jereo le tena hoe ho antsika zay tsy mahita tena hoe andrasana sanatry izany ve isy loza mitranga amin'ireo mpanodina azy ireo satria de tena mandeha tongotra zareo ny avony ngamba farafakeliny eo amin'ny 20 metatra eo farafakeliny de lehilahy bandy anaky 10 na anaky 7 na anaky mihoatra an'izay no manitsaka le izy de miazakazaka de miantona de ohatra manao Tarzan reny fa tena de le pitaingina io de le pitaingina tonga de faly be fa tena hoe zao zany le pauvre meuro tena zao le 7 taona ty aorina fa sambatra 7 taona ty aorina Madagasikara tsy maintsy mandroso de am'le resaka lalana de nanoy zany zay satria tany Sainte Marie zany ny zavatra natao kely tany fa ny lalana avy eo Tamatavy mandeha amin'iny RN5 iny fa teneniko anareo nisy le natao béton zay mantsy izy fa tena miparitaka ary ny ateviny tena potika tena za moa tsy nahazo sary fa tena ho an'izay mpampiasa lalana na hoe raha misy milaza hoe diso zao teniko zao de manorata aty fa tena tsy diso ny teniko Tomasina Full Pointe Mahambo Sainte Marie Sonera ny vongatra ny Maroantsetra fa tena ratsy tena simba tena potika de tsy haiko hoe zany ve le tena tsy maintsy mandroso de io moa nisy any zay fa hitako ohatrany hoe marina le izy hoe ny route ary ve tsy vita de maika fa autoroute tena route nationale zany teneniko zany fa tena potika ny mpampiasa fiara tena hoe ny vitesse-ny fiara zany raha hoe manomboka ty amin'ny vitesse première hatrany amin'ny 5e fa io première sy deuxième ihany no miasa tompoko efa mandany solika be mandeha anao 3e angamba misy kely de mandeha mafy anao vo 50 km/h na 60 de tonga de mifreine ndray fa lavaka be ary vo tsy mitandriny ianao tena gamba faravakely telo na efatra tobiletiko tonga de tapaka tonga de tsy haiko iny bras iny sa iny pivot rotule tsy fantatra tsony sy le broc simba tena afaka antanitsika ireo taxi brosy reo camion be de be ny autoroute moa hitantsika iny tena autoroute tokoa ve reny tokoa ve ny tena autoroute tsy netiko ao moa le sary fa misy omby mandeha ny le autoroute tanareo misy sarety sy omby ka engany tsy haiko ny fanotofana tambary moa zany efa tsy resana fa tena simba ary iny le resantsika teo tamin'ny za tonga teo moa zany vao tonga teo plateau nazaka le téléphérique 151 millions d'euros rofandray 151 millions d'euros atotinao any amin'ny resaka téléphérique sitrahana quartier anakefatra ataon'izay aloha izy zany aloha tsy miponina rehetra amin'le quartier no mampiasa azy tsy miponina rehetra Antananarivo fa de hoe apahany any amin'ny vahoaka Antananarivo no misitraka le izy de nefa ny lala pirenena lalandra de avela potika de miakatra ny frais de iza no mijaly le malagasy misy ny insécurité fangalaran'ny olona ny entany eny ambony tafo ho an'ny taxi brosy de iza no lasibatra malagasy mitombo ny dépense araka ny tenenina teo lasa misakafo indrora tokony misakafo indray mandeha iza lasibatra le malagasy zany eny le olana ao anatiny izy fa miresaka an'le lalana nareo mantsy de vao tamin'ny herinandro koa nisy namana fianakaviana nakany Atsirabe moa zay avy any nareo zany mba mbatondrazaka zay indray Atsirabe 167 km io lalana io fa miteny anareo fa adiny 7 adiny 7 nanaovana anazy tena mila hitomany le chauffeur tiako tenenina tsy ariany 5 rera ny resaka eto fa tena ny lalana rehetra eto Madagasikara ary zao ny tena olana eto zany de tsy fantatra le resaka kolokolo ve hitanareo le omena tsena ny namana mba azo asa satria trongisiny zareo le lalana hony de mijanona amin'iny etahany iny fa tsy vita ary raha tsy mitandrina ianao
tena le teninao teo potika daholo impiry vaky pneu zareo vao tonga tany ny tiako lazaina zany hoe zany foana na raha tadidinao io resaka lalana tamatavy makany full point Fenerive soanerany vongo ane ka amboarina voatrany lasa azo pakapanahy zany eritreretra hoe inina ataoko totoa mihitsy hoe mba ho simba azona tsena vaovao indray asa engane ho diso afa tena manafitoana zany eritreretra an'le izy de zay no io lalana azafady de balo kely le lalana pirenena fa dimo sisy fa fito le nresahako aloha fa dimy le teo fadimy le tamatavy makaratsinana tonga trany marontsetra ngamba izy iny kosa aloha am resaka marontsetra iny fa andraso resahako rehefa resaka fampanantenana mantsy sika teo tam'le resaka délestage fa iny koa nefa nanaovana fampanantenana be atao pilote fa hito no lalana ho vita amin'ny béton manara-penitra tena tsy nanara-penitra le béton tena tsy nanara-penitra le fa eo idirako kely le resaka base tuléaire tsy hoany le resako fa zao ho aty am'le resaka ambato vy ao Moramanga misy ambato vy ao Tamatavy misy ambato vy nisy fotoana député fidèle Razarape rehefa nangataka hoe aizany tamberim-bola amin'io ambato vy io avy ireny ny volanay de nisy ministra nyteny taminy hoe tsy volanao io fa volam-bahoaka kanefa naizanina tsy zany fanontaniana no apetraka hoe orinasa pitrandrahana lehibe sady goavana ary miodina nefa le tanàna misy an'ilay orinasana fitrandrahana zany ny lalana fa teneniko anareo izy rova fa mbola manakambara momba le Tamatavy fa vao miditra anao Tamatavy fa tonga de korontana bordel taxi cyclopus bajaj tomobile sarety ny moto ny tena koroty tena mialatsiny tsy hoe le Tamatavy akory tsy tiako fa capital économique misy an'izany fitrandrahana nickel cobalt sy zavatra hafa zay tsy tenenina iresaka indray makasika ny Sainte Marie tena voasambany mba tany fa tena tany hitana maso hitanao maso le izy mivaingana girofle tonga de maniry ny cannelle ny algue ny letchi ny jono fa tena tsy tokony mahantra raha le Madagasikara zay le teneniko tsy tokony mahantra matory ambony arena ny hitako ary zany ny maika fa tsy hitako girofle de io de le girofle reny ohatrany hoe misy karazana be de be zany zavatra ay de ny resaka chute d'eau afahana azo trandrahana zany anaovana resaka barrage hydroélectrique na ohatrany tena tsy tafavoaka tena akotsina ny ohatr'izay efa lany karo zany nge ho anteneniko hitanareo le hitanareo aza toizana hitanareo le resaka rano teo verina kely satria ny resaka rano tsika teo de miresaka n'le hoe chute d'eau sy ny karazany de zaho atsaroko foana ao efa nresahako tamin'ny heriny ity le resaka nataon'ny président Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany raha tadidinareo le resaka dame azonareo io ange hoe le tenena hoe gouverner c'est prévoir mahatsinjo meloa zay le teneny malagasy hoe mitsinjo ahoana mitsinjo vody andro merika zany hoe le zavatra any aloha any aty ianao de efa manomana anazy zay mantsy ny fahazokoan'le dame aloha anankiray de hoe afahana efa nijerijery any tamin'ny Google fa afahana mitahiry rano be deabe amin'ny fotoana mahabe ny orana mahabe deabe ny rano fa io ihany koa zany de afaka zay le ntenentsika teo hoe afaka amoronana barrage io misy chute be de be afahana micréer afahana mamokatra angovo azonareo le izy zany hoe sady voavatsy zany ny ampahany betsaka amin'ny rano voavatsy ny ampahany betsaka amin'ny herinaratra fa zany zavatra zany tena mbola tsaroko hatramin'le fietsika hoe ino zany averikely le fietsika fa tsy hitan'le caméra de mitodika kely ary caméra ianao tiako lazaina anareo zany hoe ohatrany hoe misangisangy sika fa tena zay le réalité zany de iomehezana ny olona manana vina manana vahaolana maharitra tsika zany de kolokoloina am'le omena kely bonbon ndray mihinana de samy miala fa tsy kolokoloina iaina ohatran'ny olona normal ntsony kolokoloina ao anatina médiocrité zay ny mahalaza anazy mahatonga antsika eritreritra hoe rehefa mba misy any olo de mifalifa hitadinina akoatrany indray ohatrany hoe zany mendrika atsika mitenonareo teo hoe fa maninona tsy tokony ahantra za miteny baba efa nisy fotoana koa tany Sainte Marie ary tena mbola maniry iverinany satria tena fantatro le akanton'le nosy Madagasikara mihitsy zany tena ozy hoe vitsy rangano manana an'izao fa zao
tena hoe ampahantraina ary averiko foana ty hoe tsika de matory eo ambonin'ny arena. Za kosa tena mitodika amin'le ponina mihitsy le to Madagasikara mihitsy hoe isika no manana an'le arena fa rehefa tsy mihetsika tsika de tena tsy hitako zany zay antenainy everina amin'le tenin'le ramatoa anankiray ihany hoe lazaandraso aloha ao anatin'le zavatra tsy rariny miatra aminao zany le teneniko anao teo hoe na antanina ary anao hoe tapaka ny jiro de ahoana de anina hoe zay tsy miteny fa sao de mikatra amin'izany ko loza hiaritra eto foana ohatr'izay le sarin'ny malagasy rehetra mahatonga le hoe resy eto amin'ny tany ny malagasy de alohan'ny nanodinantsika nyty tsy nanodinana ny fandarana fa mivantana ny fandarana alohan'ny fandarana tsy haiko nareo raha nahita fa nanaitra be anahy nampisaina be anahy mihitsy vidéo kely nataondrareo tamin'ny intelligence artificielle le izy de hoe volamena ny iza pays anankiray ao Afrika ao de ohatrany hoe nomen'ny filoha frantsay rano mampatory le gardien de lasa amin'izay izy naka le volamena rehetrarehetra de izy eo ampangalana an'le volamena no tratran'ny gardien de voasambotra ny tiako tenenina zany zany ny zavatra misy eto amintsika na ianao miresaka ambato vy io ane za zao anontany ianao movie tena misy triage ny zavatra rehetra avy any mandeha makany anaty sambo même chose tany Fort Dauphin fa tena mivaraontsana mahita an'le QMM mivaraontsana mahita an'le toerana non tsy le tuyau fa le toerana esan'ny zareo de le tany ahilika zany le fasika tena ohatrany mahita zavatra milokom-bolamena be de be de ozy izy hoe ny camion hitako fotsiny nefa ao anatin'ny adiny ray farafakeliny mahita camion ataoko hoe mitondra an'le remorque 12 tonnes reny ataoko hoe mitondra anankitelo ny camion ray de ao anatin'ny atsasakadiny ianao farafakeliny mety camion efatra na 10 amin'izay zany hoe 1 2 3 atao fois 4 zay 12 de ataovy 12 fois 12 tonnes zany par heure ohatra ny zavatra miondrana any anaty sambo tsy fantatro hoe misy triage ve eo zany le tiako tenenina antsika azonao amin'izay le tiako lazainy hoe matory eo ambony arenitsika fa rehefa tsy tsika no manana hoe finiavana satria mendrika zotsika ny sitraka an'izay arena ny men'Andriamanitra atsika fa de zao foana misubir victime de tsy gaga raha ohatra ka hoe ny tena itsiko mihitsy Clémence hoe Madagasikara tsy mety mandroso fa tsy hoe ary teny kely fotsiny amikasika an'izay hoe ozy izy ianao hoe tsy mety mijoro le vahoaka fa ohatrany hoe manaiky an'le zava-misy fa ny tena mampalahelo ao anatin'le izy de le miezaka mijoro indray no pepona ko nareo misy mahazo azy zay indrindra nareo koa ne ohatrany tena any fa hitanareo zao fa olo efa mampime reo de mbola lasa zay le toetsaina tena tsy mampandroso mihitsy Clémence hoe de inona no anoerana zao misy miteny ary zay no commenter atao am'le petsika efa nasainao teny be zay indrindra no antony itenenantsika atao anaty fandarana hoe mila volena le kolotsainany tsy manaiky lembenany satria lasa manaiky lembenana le malagasy de manaiky zay anovana anazy atao gauche de gauche atao droite de droite de zay an'le resako teo misy fotoana ame ohatra kely tao anatin'ireny raha mavaivay le fitoriana samihafa nazo atsika ireny na manalidira faralady karakara taratasy tany amin'iny faritra Ambohidratrimo iny de inona ny zavatra antranga mifanena am'le olona de tena midiranao aloha tena sa fa zany efa miteny anao fa ny atody anie tsy miady amambato za tena tonga de ohatra choqué be tesako namaly an'le ramse raha ohatra ka mahenao fandarana izy de tena osa mantsy azy hoe mialatsina ramse fa zany teny zany zany tena tsy mampandroso ary za manokana andresanao zany za aloha tena tsy zany mihitsy tiako tenenina zany hoe tsy haiko hoe misy zavatra tokony vaina koa ve ao anatin'le teny malagasy sa ve moa efa teny vahiny zany navadika teny malagasy fa le fitenenana mihitsy zany hoe ny atody tsy miady amambato amiko de tena maneke lembenana de maneke azy anovana anao eo zany ianao zay zany mendrika atsika zao fa aza mitetateta misavika an'zy azo isaviana zay tsy maintsy misavika fa izao mbola miresaka rano ihany aiza ho aiza le pipeline le fany atsimo fa nisy fampanantenana koa tany sary asa afaka le fanteknisiana nisy photo koa nalevako any alefaso mihodina fotsiny le sary de ny akoatran'izay nisy vaovao avy any Tomasina vao tamin'ny maraina hoe may ny dépôt fluvial ao Anjavidy de ialako tsiny aloha tsy ananako mipirofo fa nisy feo nandeha hoe tsy ampy fitaovana ny pompier ka tsy haiko na marina na tsy marina fa mbola iresaka le miamiany netiko amin'ny teknisianinao fa tena nyresaka tamiko ny tompony raikitra ao amin'ny fitsangajigana ao miamio fa tsy mandeha efa ray volana ny rano manana pirofo isika ao anatin'izany ao amin'le miami mihitsy tsy mandeha efa ray volana
afaka alefa ny teknisianao alay vidéo a fanandramana tompoko ny robinet anankitelo voalohany faharoa fahatelo tsy mandeha miamizany amintsika am'teny zao a de misy bidon jaune ny eo amin'ny toilette a de misy toerana fisakafoanana fa bidon jaune le miongany reny de misy robinet de eo ianao manasa tanana tena zay zany ve le manara-penitra nefa capital économique ao le Thomas de misy sady misy photo misy vidéo afaka lefa mihodina fotsiny ao le vidéo a zany hoe tsika tsy mitory tsy misy proof mikasika an'izay resaka rano zay tonga de anao dinga dava be iverina eny ohatrany hoe tsy resaka Tananarivo le izy ohatrany afatra ho an'ny malagasy rehetra satria resaka miami baba de ny teny ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ve ino sa tompona andraikitra am'sahana aninona hoe tsy tsino rano fa miditra maintany tsika zao de mbola niampy hoe efa niomana izahay ho am'izany ka nanolotra camion citerne firy ary valo diso ianao firy efa 80 8 kilomètres 20 centimètres 80 de eo zany hoe c'est les cultures de la médiocrité ohatrany hoe efa mba manao kosa izy nareo de tsy mba mamakasitraka sy ataony mihitsy ato zao a le vao nanao le publication zao hoe inona ny afatra alefanareo amin'ny olo bofidy am'le olany jirama fa tena misy tonga de miteny ato miantsa Romina misahirana loatra hony reto tsika zany ka mivovo sara tsy zay tsy hita vahoaka hoe miasa be tenisany tena mialatsiny fa tena tsy maintsy tononkole izy zany hoe mety marina ny teniny a mila tonga saina koa tsika zany hoe zay ny tenin'ny olona hoe menimenina fotsiny tsika zany fa le resaka mivovoa resaka mivovoa aloha de eno aka zay indrindra fa io moa zany izy amono tafony le manalika olona manahirany asa zany terme le teny mivovona le resaka alika io a tsy azo teneny io any fatra mampiady io mampandoa any io a mandoonitra lafo be sy mamonoa ianao fa etsika afaka miteny misy an'le saloha ifetena be tsy teniteny fanefasina fa izy aloha matombo teny le hoe mivovoa le olona de hita hoe iza zany le olona eny fa tsy za koa zany mialatsiny aminareo mianadalo za tsy hoe manana fa za zany tsy tena hoe miaccorder importance be amina zavatra ohatran'izany le afatra raisy koa za tsy mifantoka any am'le mivovoa bon izy mahita azy andraisany azy fa ozy aho hoe inona moa le niteneniny teo hoe nareo zany raha tsy manao an'izao hoe de tsy hita hoe manao de miverina am'le tenin'ny Clémence teo hoe miatody tsy miady ambany reto koa ny afaka tsy raraina satria sao de hoe compte facture reto e zay mihitsy le izy papa fa misy tena mpandrangitra tsotsotra fotsiny koa nareo de zay zany tiako zay le lazaina hoe misitona midina fa alohaloha tena kely sao de adiniko e le izy a misy fomba fiteny zay le izy tsy tena official fa teneniko ihany hoe ny alika ny mpanjaka mihevitra ny tenany ho mpanjakan'ny alika zany hoe raha ny fitondrana zany miteny atsika hoe mivovo ary ny lehibe teto amin'ny firenena mihitsy ny tena zany a hoe misy mpanohatra mivovo de misy koa nefa ao amin'natiny fitondranao tena be dehibe koa no mivovo ao a de misy ao a miady fity amin'le filoha de mihevitra ny tenany fa izy alika ny mpanjaka io mihevitra ny tenany fa izy mpanjaka aloha tsy tenenina sao de mampiady fa takatakatra reo ngava le tiaka tongavany za aloha mamerina le oam-pitenena baba fotsiny fa za tsy hoe manao le alika mpanjaka mihevitra ny tenany fa mpanjakan'ny alika fa tena iverenako fara le Sainte Marie tena feno arena hitako tany le hoe mangrove misy tonga de crabe raisina fotsiny crevette raisina fotsiny tena manakary tsy tokony ahantra le Madagasikara vetivety baba fa nresaka le Sainte Marie anao de nresaka ianao hoe le RN5 ozy izy nareo a mandeha mandrapatonga any Maroantsetra eto zany anombe kely satria za mantsy a tena nanana occasion no ny asa nandeha tamin'iny toeran'iny raha ny tena marina zany miala eo sonerany vonko de mandeha amin'ilay sambo Melissa zay tena fandanana rehefa ho any Maroantsetra na manana ravaratra aloha Maroantsetra fa misy fotoana zany tena tsy maintsy nanandrana hoe andeha fiara de ity zany mba tiako tenenina kely hoe le atao hoe mitondra ho de mijery maritra efa ela nandeha tamin'izany ny lalana aloha de mialatsiny aminareo mianadahy fa tsy lalana tsony ny fiantsoko azy raha ny zavatra ny ainako satria teo amin'ny 3 andro sy 4 alina teo any teny an-dalana entre Sonerany Vongo sy manana ravaratra tamin'izay fotoana zay de zao ny zavatra misy mepita baka tena ano any amin'ny 10 any angambany fa zay toerana hatramin'le fiara hatramin'ny fiara mepita mibaka misy risque ihany zany eny efa zatra moa zany tamin'izany fa ny tiako atongavana aminareo de zao tamin'izany fotoana zany de tsy mitsahatra misaotra
le olona le eo amin'le baka zany miteny hoe tsy izao aza ny fiainanay raha tsy président Marc Ravalomanana nanome an'ireto baka reto tadidiko izay resaka izay zany hoe ireo olo ireo dia nahatsapa fa nanamora ny fandehanana makany na dia efa zany tantaraiko anareo hoe 3 andro sy 4 alina teny an-dalana mafy zany a dia fa le lalana re tompoko le lalana dia tena hoe inona re ny ilazako azy anareo hoe lalan-tsarety a mbola tsara ataoko hoe hitanareo le lakan-drano le ohatrany hoe nisy rano nandalo dia lasa goaka be ohatrohatry izany angamba ny azo ikalifenana nefa ny paysage manodidina ny lalana rehetrarehetra iny satria miainga eo saony raha ny fongo mandra-pahatonga any ianao dia matazana ranomasina eria tsy nanana eria tena hoe paradisiaka dia izay zany teneniko hoe ohatrany hoe inina-potehana io koa manko misy an'izany hoe le opérateur any amin'le toerana mihitsy izay mety miray tendro amin'izay namany aty ambony aty no manao izay tsy avitanan'le lalana ahafahana manao monopole économique zany inge zavatra misy ary tsy tokony hodina tsy dia ka miresaka le izy nareo dia tsaroko satria tena nisy fotoana ny asa tany ny vadiko dia voatery mivezivezy a dia tena nahita maso ny zavatra misy rehetrarehetra amin'izao tsika miteny izao zany a lasa efa manahaka an'le RN5 amin'le anaty akatary joro tafaverina atao anaty fandarana tsy manaiky lembena antsika efa nentintsika mbavaka teo bababa dia atao hoana fa dia tonga foana le délestage tournant a dia izay na nisy n'le fatapahana kely teo hoe na izany ara maneo fialatsintsika ho fanajanantsika tsy le mpiteny leo vovozina sisa fa tsika manaja olona dia maneo fialatsiny izay telo tany amin'iny fotoana fohy izay tsy maintsy eo dia namaly an'le etaetaka ny teknisianina misaotra zalata amin'le mijery fitaratra finirino a tena mahafehy zavatra maro nresaka jirotsika nresaka ranontsika dia averiko foana le hoe zay le teneniko teo ny ao an-tsaiko ny teneny Clémence hoe 151 millions d'euros no vola izay trosa ho babetsika moa zany tamin'iny téléphérique iny a 2.7 nisan'ny fokotany alohan'ny malagasy rehetra manerina Madagasikara fa Antananarivo fotsiny ara ny resahako hoe 2.7 ny fokotany eto Antananarivo a fa asa nafiry amin'le 2.7 no misitraka an'io zavatra io ary tsy ny olona rehetra ao amin'le fokotany zay misy an'ilay station akory no tena misitraka azy nijery misy vidéona lefa n'olona tamiko teo mety tsy afaka ho alefany amin'ny teknisianina tsony a dia tena hoe 3/4 sa 2/3 an'ireo cabine rehetrarehetra manidina eny ambony eny amin'le téléphérique ary izy mianada dia indrisy fa tsy misy olona akory ao anatiny izy io zany ve manontany anareo azy tsy mahay teknikany a fa izy io ve zany tena tsy misy hoe sy ampiasaina ihany no alefa fa tena miara-mirona ohatra hoe miara-mirona aloha tsy teny an'le izy aka Clémence misy aleo sarany ve zany le vidiny aleo sarany ve zany le vidiny satria jereo nareo tsara ny solika lany amin'ny fampandehanana an'ireo rehetrarehetra ireo zany izay tsy maintsy miara-mandeha dia tsy maintsy zakaina kanefa ny olona mitangina anazy a vitsika le ary tena mijerevonareo dia mino afinareo mpijery koa mijerevonareo mba tsy handainga izay telo-da fa miandrandrangy eny lohanareo hoe dia jereo fa be dehibe amin'ireo tsy misy olona akory ao anaty za le lisy Clémence tsy manapaka ny teninao sady manapaka ihany za efa niteny taminareo ary mbola tazomiko ny anyteniko raha ny ambony altara zany dia le hoe avaoziko ny eny avaoziko ny teniko fa raha rentable io a dia zaho any ianao tsingolo baty teo amin'ny carton ka ho tanterahana le ligne faharoa le ligne verte zany a le makany miakatra ny Andohalo a makany Akatso a dia tonga hatrany Ambanidia sa makaiza daholo moa le lalana izy teo fa tsy haiko hoe aleo sara ny ve ny vidiny dia miteny téléphérique ianao fa sy maro sendra mba hitako milahadahatra kely le izy amin'ny 10 mantsy izy mijanona dia misokatra indray amin'ny 4 dia le amin'ny 4 enina hatrany valo maraina tsy amin'ny enina avaloko hatrany 10 dia amin'ny 4 hatramin'ny 6 tena ohatrany adiny roa maraina dia adiny roa amin'ny ariva le ariva aloha amin'ny 4 hatramin'ny enina dia le amin'ny 4 hatramin'ny enina ho a zavatra hitako maly a teo anosy a eo mantsy eo ny primus eo anosy ny primus eo anosy ny primus a dia raha matoa miaraka amin'ny zanany kely dia eo zany hitanao fampifalifaliana ankizy zany le izy kanefa ny tanjona atao anatin'le izy dia hoe ampiena ny embouteillage ary misy fiara 200 isan'andro a tokony tsy handeha zany satria hitaingina téléphérique ny olona ka fanontaniako zany hoe tratra ve le tanjona tompoko dia le 40 000 passager isan'andro farafa keliny a 60 000 dia aiza ho aiza le vola mba hiditra amin'ny commune za zany tena mbola fanontaniana mipetraka dia mila valiana mitsangana hiditra bariatsika resaka rano farany ndray mpimaso
tena ho Antananarivo renivohitra omena mahiresitsika eto Antananarivo renivohitra fa mbola le avitry ny afo ny kitay manentana ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny atotanisa moa zany a voaraina eto a de efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 lay projet Jirama Water Free nanomboka tany en 2022 le PIA 2 resaka assainissement moa iny fa le resaka hoe accès à l'eau potable le PAEP nanomboka 2022 tokony ho tapitra 2027 220 millions d'euros aiza ho aitsika zao raha le 46 km aloha ohatra mbola fampanantenana fa tsy hoe 64 fa tsy 46 eny kitseja ihany ny valaly iresaka pariatsika raha sitraka reo a zay aloha ato anatin'ny kitseja ihany ny valaly fa le izy a samihafa hono ny lehilahy mpanety sy ny mpanety lehilahy samihafa ny hoe lehilahy mpanety sy ny mpanety lehilahy zany hoe mpanety lehilahy mety ho vehivavy fa ny lehilahy mpanety efa lehilahy le izany raha vao mivadika le zavatra ny lehilahy fa le lehilahy mpanety le mpanety ny lehilahy ohatran'izay le 46 km tsy 46 le fa 64 km le tuyau zany a hosoloana fa tena mbola tantara be kanefa de camion citerne 20 natolotra miaraka amin'ny bidon jaune ndraiky isaka pariatsika zay aloha araka andresako teo araka rehefa andresanay sy ny lamanalily fa baba moa tsy teto amin'ny herinandro a zay de miarafaly amintsika satria niaraka ny tondram-bavaka ihany koa ny ekipa pirenena niatrika ny tramina 2024 iny a de miarafaly amintsika ny amin'ny efa goavana sy lehibe ny dingana zay vita ny amin'ny vice champion d'Afrique iny a amin'ny resaka tranona moa zany a fa mbola miarafaly ihany koa miarapaly ihany koa amin'ny vokatra izay azo bary azo zokiny amin'izao fotoana zao izay miatrika ny fifantsanana amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany a 2024 ihany koa amin'izao fotoana zao a fa ny zavatra tsikaritra kosa atao anatin'izay de hoe misy be deaibe mantsy le fampanantenana ho an'ny barea hoe anamboarana village zareo moa efa nisitraka an'ilay prize money iny moa zany efa vokatry ny atsemboana zany tena hoe ny atsemboan'ny tavanao ny nananao a de namay tenin'Andriamanitra be mihitsy na de iny moa zany efa loka moa zany ilazana zany sa hoe to hoe fanomezana le loka mantsy ohatrany hoe nisy fakasitrahana ho andry zareo iny efa nisitrahany a fa de nisy le fampanantenana hoe anome village de tsy haiko hoe tena hoe mihaino atsika ve ny fitondrana de io zany hoe faly zay raha mihaino anay nareo a satria te voarainareo zany nyresaka eto a satria tetosika nyresaka hoe aza vao mazava hoe avaiza vola de io fa nisy nazavain'ny président zany hoe afany amin'izy mivady afany amin'izy mivady a de teny efa nizy a de nanokatra fanontaniana vaovao ndray hoe fa de vola manao ahoana reny de ohatry tsy mety afapo mihitsy reto mpanohatry reto le ozy izy a hoe zafady fa ohatry misaoty lavitra be ameno an'le izy hoe sady manapaka ny Clémence tsy maninona anao koa manapaka ana hitanareo vola avy any amin'izy mivady andeha atao hoe raha aman-dreny izy mivady asa be felona ranga tsy mialina fa za kosa ny aina tsy voavidy miliara baba mialina tsy mifafy de misaoty be amin'le resaka ambomalaza nody mandro maly Debora tovavy 20 taona efa nieritrretina hoe hositrana fa de niverina narary Jessica ihany koa tena mamparary fo mieritreritra an'izany nisy an'izy mirahavavy maly ny resaka tamin'ny fahitalavitra le efa niteneniko taria am-piandohana tena tsy zakako maheno hoe mitaraina le olona hoe zahay le retsy mba alefaso mitsabo tena any ivelany za zany niteneniko mazava nanao interview tamina fahitalavitra ray de zao niteneniko hoe tamin'ny mpanao gazety ny ABC de zao niteneniko an'zareo hoe ny aina ho asaripady be de maninona ny mahita vola be deaibe na avy any am-posin'izy mivady na avaizy amanjatony ikereto ny olona nandeha avion e niatrika ilay lalao famaranany tamin'ny farany teo tany Kenya ary roa tapitrisa ariary mahery no frena alohandreo zay fantatsika tsara fa tsy zany no fre makany tika an'izany tatanjemio be de be ny teny hoe fandehanana aza avily aloha le resaka Clémence de eto amin'izay a zany miteny hoe raha taky zany ny fientanam-po fa ray aman-dreny ianareo taoko anaty fonteny ray aman-dreny ianareo de mendrika eo ray aman-dreny koa nareo fa aina reto olona fito sa valo sisa zareo ny any de sanatria ve de andrasana isy loza miatra ndray vao andaotsika
andeha hanao zavatra ary nyteneniko mazavy ty hoe soa rapitso raha afaka pitsika teriny fonay amin'ny maha-olo-pirenenanay mahita hoe tsy rariny kosa raha ho jerepotsiny dia andehanay izay hoe andorangatsika anao ezaka ho fanampinandreo renengy zao ny zatra nazo andrakolona ohatra mialatsiny amin'ny resaka bariasy baolitsika dia nanao antsoavange pasteur tahina ny Allemagne nanao antsoavange rehetrarehetra tsy tena hoe izy le namaly ny antso tsy fa ozy aho hoe namaly ny antso ny olona nanao anazy maninona moa raha manao antso avokoa sika ndao toanana ranga ro zanakitsika zandritsika mbola marary reo mba alefa itsapy tena fa matoa misy efa nivoaka ny hôpitaly miverina marary dia mbola tsy tomombana zany le fitsapony mbola misy zavatra tsy tena sitrana ao anatiny ao dia sarotra be ve makan'izany fanapahan-kevitra zany 4 minitra monja ao aoriana ny lalao ny Barea dia afaka mandray fanapahan-kevitra hoe mahazo mandeha daholo le spontanéité malaky be rehefa inona re zany tsy teny hoe oerahera ohatrany hoe tsy montina le ilazako azy rehefa fiatanam-posy fifaliana dia malaky be kanefany amin'ny zavatra ohatrao maninona vo 12 volana jona safiry iny zavatra 4 volana jona iny teny Ambohimalaza iny dia hatramin'izao ve dia mbola misy fantatsika hoe marary efa mitaraina le olona omaly hoe miareraka izay miverina sepitra sy ny sisa dia ho jerena fotsiny ve dia ny anao tsotra averiko amafisiko assumeko izay niteneniko tao amin'ny rindriko hoe raha zany nanana fahefana ny baiko dia miteny aho hoe tsy ahoana moa zany baiko fa tsy fiangaviana tenena hoe mila alefa evasanindreo ankizy reo zay fotsiny za tsy mialina ny zavatra nomena ny Barea tena bravo tena mankasitraka faly be mihitsy amin'ny zavatra ataondry Nicolas rehetrarehetra fa zao andao jerena dao le eo koa zao le ankizy andeha hiatrika robotika mila billet anankifito koa izy ary miverina le fito mba tenikely aloha satria le robotika efa nivadika any ianao fa misy toiziny amin'le hoe maninona rehefa foty ihany no mena fankasitrana be fa mba misy sport hafa ihany koa marina fa hoe hafa ihany foty aloha na izany na tsany fa iverena kely le resaka Ambohimalaza trachéotomie zay le izy mba nijery za moa tsy dokotera dia nijereko le eto zany ty eto amin'ty fototendanao ty eo ianao miaina rehefa tratran'le hoe sténose le sténose kay zany misy organe manomboka tery dia tsy afaka miaina ny avy aty amin'ny orona sy ny avy aty amin'ny vava dia ato amin'le trachée ato zany no lavahana ary teo no nampangoritsina omaly le tenyle zokiny Débora zokiny anankiray le salama sa zokiny Débora moa tena iny le hoe tratran'ny sténose hoe misy zavatra maniry any anatiny any eo zany mampangoritsina ana dia tonga amin'le teny lili zay hoe sanatr'in'izany ve dia avela ho tratrany sanatr'in'izany reto anankifito reto satria hoe misy zavatra maniry zany hoe tsy mbola alabri mialatsiny amin'le teny frantsay an'le loza zany tanteraka amin'ny loza zay ny anankiray dia ny anankiray faharoa amin'le resaka Barea am'izao zany 16 point Ghana dia 13 ny Barea antsika malagasy fa tsy lavitra ny Comore sy ny Mali samy manana 12 ny tiako atongavana zany dia zao hoe ny tsy fananantsika n'ilay kianja manaraka ny fenitra no lasa anaovantsika match any an-tanin'olona io satria kay tokony natao teto Madagasikara iny dia milalao io mantsy le mpilalao fa 12 dia tsy iza fa ny mpanohana sy ny mpijery ary raha ny resaka mandeha zany amin'izao dia efa lalao miverina daholo reo ny akamarony zany na tsika nanao sala na tsika nandresy raha tsy diso tamin'le lalao mandroso nazahoantsika ny reto fa le 13 point ty zany fa eo amin'izay zany teny zany hoe le tsy fahazoantsika an'le homologation no ka marina hoe misy miteny mantsy any tsy haiko na compte fako na tsy fako fa hoe isika mpanohatra ny mivavaka mba tsy homologué le kianja ka androany zany dia tena miteny hoe mitodika any amin'ny CAF mitodika any amin'ny FIFA izy moa mpa homologation ny CAF sa ny FIFA ny CAF tena omeo azy reny lanitra fa ampy zay ny afobeny tena omeo an'le kianja amin'izay re mba mangataka na tsisy mpanohatra tsisy mpanohana fa efa nyteny moa zany le ministra hoe teny efa mba nohajaina le teboka telo efatra dimy ohatran'ny resaka bozaka zany sisa le olana fa le resaka hoe fanisana le olona miditra anatin'le kianja efa feno zany le fepetra dia io zany le hoe nisy cahier de charge zany tokony mazava tsara tamin'ny nandraisana anaovana réception technique an'izy io tamin'ny sinoana namboatra an'ilay kianja dia inona zany tsy tanteraka tao nefa 77 millions d'euros natotona tao dia izy ny tompony andraikitra nanao sini an'le réception technique hoe zavatra tsy mivita ara-dalàna tsy manara-penitra le izy ne tia misy taratasy arahana fotsiny
point par point anaovana checklist io teboka isa-teboka de maninona zany de rehefa mitabatabitsika lazaina fa mivovo tsy mitenitsika tsy manara-penitra le izy mba faniritsika mba hoe andresy miaro voninahy pirenena le Barea mba ilalao eto toerana ka zay ny tegniko farangaba mikasika le Barea ome ho azy reny lanitra fa ampy zay ny afo beny sady apiditra ny le laharantsika angamany raha sitraka reo menada laharana afahanareo mifandray aminay eto anaty fandarana tsy manaiky lehibe na tsy miova 038 65 116 07 038 65 116 07 zay laharana afahanareo miditra mivantana zany de mba sitrakay raha makasika an'ity le resahanareo le hoe inona ny afatra tianao ampitaina amin'ireo olom-boafidy makasika ny olana eo amin'ny Jirama de inona ny afatra ampitainareo amin'ireo olom-boafidy anisan'izany izahay firy izy teo le numéro 038 65 116 07 mba tena zany mba gono arangazy zikaka tsy mba misy mpanohatra tsony eo Madagasikara mahasaha manongana ny ratsy tena leo na zany mba fanehoan-kevitra fotsiny somary mandeha izy zany sa tsy mandeha tsara misy mafimafy an'olo vocabulaire fa voaray mandeha le izy mandeha tsara ka voarainay anao raha fa misy azo raisina le fanontaniny ao hoe tsisy mpanohatra tsony ve mbola manohy izy tiako tenenina kely zany de zao hoe tena le ao Madagasikara zany fa tena mijaly le olona fa de misaotra anareo aloha hoe misaotra ny style menada sa mba manohatra andreo fa raha tsisy anareo koa de tena very angamba le Madagasikara fa raha etsika ka ny zavatra tiako tenenina zany de zao hoe mba sahy am'izay raha angamba anina fa tena malagasy fitahan'reto olo reto fotsiny amin'ny resaka zavatra tsy anina fa de sota betsaka aloha anareo mba sa manohatra azy zay fa de mandra-piona daholo misaotra tompoko de ao mpamalina zay angatako ny teknisiana mba andefa n'le vidéo miodina fotsiny momba n'Antananarivo renivohitra izy ty le tsy fahatomombanana resaka sarety bisikleta mitondra moto mitondra parabrise ngeza be sarety mitondra hitanareo moa zao anaty Facebook fa tsy mahita mitondra hitanareo varavaramby ngamba sy mainty fa 4 midina amin'iny pasapito iny tsisy manoratsony ve kely teny le ramsey teo ny fanehoan-kevitra teo fa izy zany tonga de fantatra hoe tsy eto Madagasikara satria tena isira kely an'le hoe mitsenanareo rehefa tonga any vato rehefa tonga any eny tompoko miananao izahay tapaka le izy de tena izy hoe tsisy mpanohatra tsony ve de zay le izy makasitraka tsika rehefa misy piaino na reny le tsy miteny an'le hoe atody tsy miady amin'ny bato reny zay indrindra fankahirezana ary tena mifandray mihitsy ny resaka rahabato de zay mihitsy ny tiako resahana hoe mila ina moa zany mena fankahirezany tsy zay fandrery allo mirabany Lilia allo Lili rery ny olombelona mbola manohy izy allo mirabany Lilia de mirabany ny papa de mirabany Clémence monsieur Yad zavatia nanjarivo ambany dile miantso de zavatra tiako tenenina papa makasika an'le resaka hoe Jirama zavatra tiako tenenina ny anay koa zao mitovy amin'ny papa koa ny anay omaly tamin'ny ray ny anay nitapaka hatramin'ny 7 latsaka fefany de nony rehefa aveo ino zany miverina ihany le jio nony rehefa aveo fa zavatra tiako tenenina faharoa makasika an'le tenin'ny papa io izy papa hoe resaka hoe inona ny andraikitra tokony raisy ny olom-boafidy anisan'izay anareo ny resaka tokony ataon'ny olom-boafidy papa surtout ny député tokony andeha andraikitra mihitsy ny député tsika tsy andy an'ireo député ny mpanohana fitondràna fa ny député atsika mpanohatra ny tiako tenenina zany za moa lehibe amin'ny président Fokitina aty vonintsarika ambanidia monsieur Yada zany no anarako ity zavatra ity zany zavatra tiako tenenina fotsiny de zao hoe le izy le député atsika hoany tokony tenenina hoe rehefa misy olona mijoro
ka hoe manohatra an'ilay Jirama dia tokony mijoro koa ny députétsika sy nareo olom-boafidy ao amin'ny commune mba ahafahan'ilay vahoaka zany a mijoro ao anatin'ilay izy. Faharoa mahakasika an'ilay resaka barea any tiako lazaina. Za anisany nanome sosokevitra talohan'io barea io hoe maninona motsika menakavy rehefa tsy avelanidana an-dalambe ihany a, maninona raha mampaneno klaxon eny an-dalana ny fiara rehetra, mampaneno toka sifileny ny olona rehetra, mampaneno lakolosy ny mpiangonana feno daba zay tsy manana manao samblanche amina rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa maharesy ny barea zay tsika voanao an'izay zavatra zay fanoerana n'ilay resaka fahatapahan-jiro sy tsy fisin'ny rano zay aloha ny anahy fa ho tapahako fa rehefa voa mbola mamerina ny andro sotranareo. Sotrany monsieur Yaja président-ny Fokotima Volosarika izy teo Ambanidia dia tena mankasitra zay eny le izy zany zao tena tsapako hoe tsy fandarana resaka fotsiny fa misy action zany miankina amintsika io manao ahoana ny fahasahiana satria le vahoaka zany tena miandre misy olom-boafidy ve samy mijoro eo alohanay resaka izy teo solombavam-bahoaka fa ny resaka izy teo mpanolotsainy tanàna masika aloha ny andro sy manaraka tapaka le izy teo dia toizako le hevitra teo hoe azonareo amin'izay le izy miandro ny olona hoe iza nitarika anao inona fa zao koa ane averiko foana ihany le tenyle ramatolo olona anankiray efa lo olona izy ankehitriny hoe mandeha tokoa le fanaitairana ary famoazana ary fitenenana hoe zao fa ny zava-misy rehefa tena mijoro tokoa ary ve le olona hitarika dia tena anaraka eo ilay vahoaka samy mijanona ho mpitolona anaty Facebook iny tena anisany resahana foana sahiteny hoe atody miady ambady fa za aza miaraba tompoko sika ny andro miaraba tompoko salama nareo amin'ny tandarana tsy manakilendehana nareo telo yanada mbola mientina azy ny zavatra fantarina manapataka nareo hoe na sosiketika hoe ahoana zany ny atao na ny sosiketika mivantana amin'ny olom-boafidy mahakasika ny fahatapahan-jiro na ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara. Ny zavatra resako angamba ny tsy dia maresaka loatra fa hoe raha ny olom-boafidy avy any fitondrana manko ny andrasana any feo zany akoho fa tsy misy zany itsangana ijiro ny olom-boafidy fitondrana hoe ifa tsy mandeha jiro ifa tsy mandeha ny rano zavatra tsy misy zany fa ny zavatra tokony ho atangambany hoe aiza ny point de presse nataony député tao amin'ny 3e arrondissement hoe ijerenareo zahay olom-boafidy hoe mahakasika ny fanontaniana napetraka tamin'ny premier ministre teny amin'ny assemblée ireo député vitsivitsy manodidina Antananarivo fa hoe ijoro manoloana ny fahatapahan-drano sy jiro eto Antananarivo zalika moa manera Madagasikara dia miandrandran iny zany ny vahoaka hoe aiza zany iny amin'izao fotoana mbola ho isy tomony dia iny fanontaniana tamin'ny député 3e arrondissement iny fa hoe haka point fotsiny zany isy tamin'ny fotoana iny fa miandrandran iny zany zay vahoaka fa hoe vahoaka hoe matahotra fa tsy matahotra ny vahoaka tompoko tsy matahotra fa mila zavatra mataitra hoe inona zany ny zavatra iraisana ahafahana hoe hanolotra ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity zany hoe mila misy mila misy olona anankiray matedy efatra hoe mila mazava tsara zany ny zavatra iraisana hoe izao ny atao ahafahana manositra izao dia tsangana ho azy vahoaka io fa ny vahoaka kosa hoe tsy tsangaty zay zany mbola sady misy hoe vahoaka tonga dia tsangana tsoky izao fa tsy maintsy anaretana politika zany mametaka tsara hoe izao ny atao fa rehefa mazava ny vahoaka io dia mitsangana ny vahoaka fa mampikoisana rehefa aorinana ny vahoaka zay fotsiny ny zavatra resako dia makasitaka ao amina retanara tsy manao kirebena indrindra manaretelo mianadaha pitarika an'izany dia makasitaka mazava ny teny teo manana sosokevitra ry izy roa vavy ho asaitsika tao amin'ny fandaharana député gasikara feno soa amin'ny heriny ano toy izao todika aminao rahalahy manasanao mpanajana hiakatra eto fa nisy fanontaniana mipetraka teo mila vaninao mitsangana eto amin'ity fandaharana ity raha afaka koa moa député feno Ralambo Manana 3e arrondissement
tsy maninona mihitsy izy roa lahy miaraka tonga eto satria nisy fanontaniana mipetraka tamin'izareo teo ary tena raha tsy diso député gasikara mihitsy nanontany iny tao amin'ny assemblée ny fandarana ty manakilembelana tompoko maivavaty atosy le miasa miarabanareo telo mianada anareo telo mianada zany tsara mihitsy ametrahako an'ity fanontaniana ty mampanolo-tsainanareo izy ty moa efa nisy fotoana efa manapetrako tamin'ny Ramatoa Clémence iny tamina radio Rahavavy efa elaela hoe teny efa vita fa mirapita tanana tokoa io kianja beany kianja municipal na moa mbola kianja municipal Mahamasina foana aloha ny atsika an'io hatreto mbola tsy miatsa ny kianja Barea efa tena tsy any commune Antananarivo renivohitra tsony tokoa ve io kianja municipal Mahamasina io fa efa pretratraka hoe privatiser amin'ny fanjakana sa amin'iza de le resaka homologation tenen'ny baba teo tena reo any miambo tsy vary moa kanefa mihinana sisa marary atsika nefa nanana filohan'ny kafo teo aloha ary efa nametraka problème mihitsy izy hoe maninona tsy mba maka hevitra ohatra zao amin'ity resaka terrain io fa manaonao foana de zao le terrain zao le mpijery baolina victime tena malahelo ohatra tamin'ireny mampifamaly reny zao hoe tsisy mpijery le Barea tena hoe mangolaka be le terrain nefa tena mandresoatra ny kafy ary ve tsy vita amin'ity fitondrany ity ahoana moa ny ahafahana mitapana an'le firenena ray manontolo sotraka nareo telo maina dato sotra tompoko zava-be zay mikasika an'le resahan'ny le mpieno teny talohan'le teo aloha ngamba ny tiako resahany hoe atsika ozy izy tsy mana-tena ny olom-bofity avy any amin'ny fitondrana zany zay nefa ny Rizimenada titeny hoe amin'ny maha olom-bofidy indrindrindrindra amin'ny maha hoe mpanao lalàna zany ny député de tsy tokony hisy mihitsy zany hoe eto amintsika ihany angamba misy an'izany tsy fantatro hoe zay volomboasary de zay tsy maintsy redevable vis-à-vis amin'ny fitondrana samy hafa mihitsy ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna zay mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka de amiko zany raha ohatra satria nisy fotoana moa tsika sy liliny vahiny tanatina fahita fandarana tamin'ny fahita lavitra tsy miankina anankiray de niresaka teo i Andriamatoa izy teny Menada zavatra tiako lazaina de mahakasika an'le resaka lazain'le olona teo zany ny zavatra tiako lazaina mahakasika ny tenen'le olona teo hoe mianjy mpanao politika tokony hitarika eto de ny fandraisana andraikitsika vahoaka ny firaisankinatsika vahoaka ny ilaina fa aza miandry pitarika tsika ny zavatra ny teneniko teo nge tsotra anetrany any tsika no maneho ny tsy fahafalintsika ataony amin'ireo fitondranoreo ohatra ho avy hoe tiako tenenina tapaka ny jiro inona no tokony hidinantsika an-dalambe rehefa tsy avelan'ny midana an-dalambe isika dia anehotsika fa tsy makasitaka azy tika anetrany tsika amin'ny mampaneno sarombilany raha tika rehetrarehetra mifokotany inge no mampaneno sarombilany zany inge tsy mila autorisation alaina any amin'ny préfet na mila autorisation alainao aminareo commune na mila autorisation alaina any amin'ny fokotany fa tika mandray ny andraikitsika zay tandify atsika tsika vahoaka fa aza miandry pitarika aloha amin'izao tamin'ny 91 zay raha nitolona tsy mila pitarika zay nitolona tamin'ny 91 fa zay no midina teny an-dalambe de tonga mipitarika rehefa avy eo ka zay ny zavatra tiako tenenina izy telo Menada hoe misaotra anareo telo Menada za mo tsy amin'ity radio anareo ty ihany mifaneo hevitra fa efa mahalalana ny amin'ny ABC na amin'ny Kolo TV de manday andraikitra foana milaza ny hevitro sy milaza ny zavatra kely mba fantatro mahakasika ny raha-pirenena sy misosokevitra mba entiko entina zany mba ohatrany hoe anavotana n'ity firenetsika ity firenetsika inge mivorotony zao efa eo ambany fifehezan'ny mpanjanatany zay de tsika ve de hiaritra tafita ary vo ray ny afatra avy aminao fa toizako kely le fanamariana teo hoe nisy fotoana ho atsika sy liliny vahiny tanatina fandaharana de niteny ny Andriamatoa Zanirina hoe ka ny resaka téléphérique ane ny député nandany azy
teny izy zany hoe tsy misy idiran'ny filoha kanefa ny avy any amin'ny exécutif ny avy any amin'ny filoha no sy ny manodidina azy sy ny ao anatin'ny gouvernement sy ny sisa nanao an'ilay tolo-kevitra nakeo amin'ny rafitra mpanao lalàna dia ny tiako tenenina zany ao anatin'izay hoe le olom-boafidy mihitsy tsy akifidy na volomboasary ianao na mpanohatra ianao na tsy miankina ianao no tokony ho sarotiny satria izay le tamberina ndraikitra andrasana amintsika olom-boafidy efa iraha mahita zao fa resantsika teo tsy misy mandeha amin'ny laona ny famatsiana herinaratra tsy misy mandeha amin'ny laona ny famatsiana rano tsy misy mandeha amin'ny laona ny resaka fandriam-pahalemana ny fahafatesana mampiaya amin'ny resaka empoisonnement tena miparitaka eraka Antananarivo eraka Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mini mangina le olom-boafidy na dia atao hoe avy amin'ny fitondrana aza dia zay zany le atao hoe irika iresahana hoe zay tsy avy amin'ny fitondrana dia tsy avy non diso zany ary tena tsara toerana angamba izy menada iteny an'izay satria zany mantsy no nanenjehana ny tenako tamin'izany fotoana ianao volomboasary maninona ianao no manohatra volomboasary dia zay mila takatry ny olom-boafidy miaraka amin'ny fitondrana na tsy miaraka amin'ny fitondrana hoe olom-boafidy ianao dia mila manana an'izay tamborona ndraikitra zay raisitsika ny anjo tapaka izy teo mazava be le nazavainy Clémence teo hoe ary zay mihitsy le izy le tamberina ndraikitra ny anazy zany ao amin'le lalao teny inge dia fatakarana an'izany solony vavany vahoaka move tena mahasolo tena n'ilay raisitsika ny anjo ary tsy maheno mandrapatonga ny anjo ohatrany tsy ohatrany misy miresaka allo omena toromarika kely angamba hoe ao anaty telefona no miaino fa tsy lay amin'ny radio na lay amin'ny page fo mandray ny teknisiana tonga dia fo mandray ny teknisiana dia efa mamaly atsika izy miteny afaka miteny avy hatrany dia tsy voatery miaino an'le retour avy aty aminay fa afaka maneho hevitra avy hatrany zay fanamariana kely dia toy iza koa le teniko teo hoe mahasolo tena ilay vahoaka ve ianao raha napetraky ny vahoaka teo amin'le toerana ny tena manahirana eto Madagasikara dia zay foana hoe tena sakaizako sy tiako ianao ry vahoaka rehefa te hilatsaka ary rehefa lany dia tsy fantatro tsony ianao dia tena manamafy an'le teny Clémence teo rehetra ny za manokana zany monsieur Skay zany ny anarako ety ampanitokana dia ny zavatra mahazo anazy zany ny fahitako anazy dia ohatrany hoe voan'ny fairano zany ny fahitako anahy satria le zavatra iainako zany ohatrany hoe hijaliko daholo ohatrany hoe embargo zany mahazo anahy satria hitanareo ohatrany hoe mijaly be zany za mijiro mijaly be za ako amin'ny rano le fanafody koa zany be dia be zany le rupture le fanafody rupture ohatrany hoe le zavatra tena ilaiko amin'ny fiainako andavanandro mihitsy zany tsisy tsony dia sahirana ako iny zany nahitako hoe ohatrany efa fairano mihitsy le izy fa tokony mba handinika ihany zareo hoe le tena lalam-pahamehana zany no jerena za moa mamerina foana zany miantso foana miteny foana hoe aleo zany raha mba azo atao mba jerena le sosialy fa tena midaly le vahoaka ety ampanitokana ety zao voaingana teo nefa tamin'iray nitapaka ny jiro zany hoe tena mampijaly be mihitsy zany izy dia mba manao ohatrany hoe karazana fitarainana ihany zany izy fa zareo moa tsy haiko raha tena miaina am'izao fa za raha manokana aloha ohatrany hitako ohatrany tsy dia miaina amin'io ngamba zareo fa raha zareo miaina amin'io mety hafahafa ihany fa efa lasa moa le sabaiko dia zay ngamba mahatonga an'le jiro tapaka foana fa mba mangataka zany mba aleo foanana le embargo saotra indrindra efa nake ny HCC fifidianana loholona amin'ny 11 décembre eo le fifidianana loholona moa zany efa atao tery vaimanta hitanareo zany tena maheno le resaky le fanehon-kevitra valany teo le hoe rehefa tapitra ny sadaika dia verina ny fatapahan-jiro tena iny kely lazainy teny malagasy hoe mihatsara ivelatsy ilay eo ambonimbony eo ny sarotsaromana sy miaingo ambony tsokoko miaingo ambony tsokoko fa rehefa lasa le zavatra le resaka terrain teo fa ajaniko eo iny fa iji resaka keliny tanàna Antananarivo reny votra ndray hoe dara nga tena hoe mahita hoe gabraraka le fitantanana ny antony tena mijaly mpandeha tongotra tena tsisy tany aina le mpandeha tongotra tsony le trottoir ohatra hoe amin'ity tosty zao le misy le fizaraha mifandimby le tomobile tena le moto tsy misy maka le fiana lalàna fifamoivoizana fa mandeha trottoir daholo ny sarety mandeha trottoir le mpandeha tongotra miafiafy makany amin'ny tenan'olona efa ilandona tenan'olona telana le fitantanana Antananarivo ty zany le fifamoivoizana tena gabraraka za moa izy miravavy manana eritreritra hoe tokony misy fotoana hanokana fotoana isika mpanolo-tsaina ny tanàna miaraka amin'ny solom-bavim-bahoaka manao tatitra amponina
jerentsika angamba fandaminana mahakasika azy satria be dia be ny zavatra hitantsika sy hainantsika amin'ny commune dia nefa araka le tenyle namanareo ny fandona resaka atao amin'le émission iny tokoa dia hoe efa misy démocratie eto Madagasikara, ny préfet ihany koa ny teny hoe efa zao ataontsika izao dia efa démocratie ary afaka ontsika miteny eny anatin'ny tambazotra sosialy fa zadino angefa ny olon-drehetra tsy voatery hitan'izao ny tsika koa raha tambazotra sosialy zany misy vola lohany amin'izany ary le zavatra tantaraina koa tao anatin'izay fito volana izay raha miboky azoko ohatrano efa ohatr'izany be dia be zany tatitra tokony fampizarantsika amponiny ary zay hoe tsika olom-boafidy misy antony matory eo zany ny fidy atsika ary mba nisy koa ne mba teo eo amin'ny toerantsika kanefa tsika lany voafidy dia tokony mba redevable amin'ireo mponinareo dia zay zany mba hoe mba miantso anareo rovavy miantso ntsika namana mpanolontsaina ny tanàna na ny solom-bavim-bahoaka tsy eto Antananarivo fotsiny efa manerana Madagasikara mihitsy dia mba tokony karakara an'izay tatitra zay satria araka le tenin'ny olona miantso teo hoe ahoana zao mahakasika ny trottoir tsika mahafantatra vaovao be dia be ao anatin'ny lapan'ny tanàna mahakasika an'izany hoe za moa efa niteny mihitsy hoe aloha mba tsy hanala kely rery no antsoina hoe Antananarivo dia tokony tsy misy tsy atao mizana tsy denio fa zay fepetra raisina eto dia tokony raisina any amin'ny toeran-kafa. Allô? Tonga dia miteny ianao. Tonga dia afaka miteny aza miantso miteny olona tia Tsimbazaza ihany avy tia Tsimbazaza ie fanamariana ihany koa tsara atao moramora ilay volume radio rehefa miantso satria zay no mahatonga le felarsaine somary manahirana kely amin'ilay fifandraisana teo fitianiko fotsiny le izy izy mianada hoe maheno an'le zavatra takin'ny olona zany dia misy aloha miteny hoe nitsangany ianareo mitarika fa miandry olona hitarika lay ianao zavatra tetsy andany ny monsieur Adja zao teo dia niteny mafy tsy voatery miandry mpitarika izany fa rehefa resy lahatra ianao dia mitsangana hoy hoe raha toy izay daholo ny fotom-pisaina antsika malagasy tsy hanaiky lembenana zany hoe misy mpitarika eo tena mahitsy mazava kosa ny lalakizorana hoe hoaiza ny tanjona ary misy ihany koa malagasy tena mahasamy teny hoe tsy miandro baikony zay fa zay koa vao misy zavatra atao dia zay ho avy hitsanga zay zany aloha anankiray zavatra andasana fahitako an'le raharam-pirenena tena tsy mandeha alo maheno alo maheno anao zay eo le mitenynareo hoe mikasika ny olom-boafidy ny tenako vao miteny zao be ny tanàna olom-boafidy mihitsy ny tenako fa ny olana dia ity ny olom-boafidy tena tsy marana ny tena andraikiny tsisy an'izany parti politika hoe mpano hitana mpitondra fa rehefa tsy mety dia tsy mety na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna zany dia tokony samy andrainy andraikiny dia rehefa tsy mety dia tena tsy mety le izy dia tokony samy andray andraikitra daholo zany ny tsirairay rehefa hoe olom-boafidy satria dia mijaly ho vahoaka zay misondra ndrisa tompoko mazava be farana kely anaky le mansa hoe le fangatana voalohany zany dia le hoe mitsangana ianareo raha hitarika fa manaraka ny olona rehefa mazava ny lalakizorana indraindray dia hoe tsy voatery miandro mpitarika fa afaka mitsangana rehefa mahatsiaro hoe miaina an'izay tsirarin'izay fa le amin'ny baba teo raisiko satria tena heveriko fa andraikitra tamberina andraikitra takina amin'ny olom-boafidy tokoa ny anao tatitra ary zany angamba mbola tsisy nanao tokoa fa tena tokony azo eritreretina tokoa zany ary heveriko fa amaly ny etaeta sy ny filany vahoaka le hoe tena misy miaina satria isika tadio isika ny solotena ny vahoaka avy eny fotony amampanolotsainy tanànatsika ka tena tsara be le hevitra atsipeto moa zany mihitsy zay fa misy solombavam-bahoaka mare koa zao fandarantsika zao ianao teo efa nanasa ny député Gasikara ho vahintsika araka ny teninao teo ianao aloha no mahita an'izay fa nytiako lazaina dia zao miantefa zany araka le tenin'ny Andriamatoa be ny tanàna farany teo hoe na eo amin'ny fitondrana ianao na manohatra ny fitondrana ianao rehefa matsiaro ianao fa avy any amin'ny vahoaka ary iverinao ao amin'ny vahoaka dia tokony mijoro ianao rehefa misy tsirary ny ainan'le vahoaka zay no andrasan'ny olona ka io tatitra ataontsika io dia ahafahan'ny mponina Antananarivo manokatra ny masony tokoa hoe
inona ary ny zava-misy marina ahafahana mitaraina hoe zao le iainana de inona ny ataonareo manoloana an'io ary inona ny zavatra fantatsika ao anivon'ny commune araky ny tena hoe manana dossier be de be fa ny fahitako an'io zavatra tsy afaka atao ngeza be global be io fa ohatra hoe alefa isaky ny boriboritany manana boriboritany enintsika am'izay koa zany tsy voatery hoe hoentiny eo foana ny solomavomavoaka rehetra fa isaky ny boriboritany de any amin'ny boriboritany misy azy de tsara mijoro eo fotoana ny zava-dehibe zany tena hoe mifanatry tava amin'ilay olona nandatsabato anao ianao ary mampiseho azy lay tamberina ndraikitra tena raisinao fa tsy hoe sarisariny ao anatin'izay ndraikitra nankinina sy nitokisana anao zay resaka an'izay olom-bofidy zay ihany de tsy tadidiko hoe firy-taona tam'izany nampalaza an'le irany izy moa le ao amin'ny tarika rebika iny tsy rampalina fa le anankiray Lucien Randrianina tsy Lucien Randrianina Lola tsy Lola ihany keo Eritsina c'est tsy voatonona tonton pas sy Francis Turbo le hoe mihinana mangingina ro matesa lany be volombava ny toka misy an'izany tsy tadidiko hoe firy taona tam'izany fa tam'izany no efa hoe nanana olana fomba fijery hafa amin'ny olom-bofidy reny mpanakanto moa zany solotenan'ny vahoaka de efa nanana fomba fijery manahoana ny zava-misy androany de miara-mahita tsika efa mbola ohatr'izay ihany le izy hoe rehefa miaraka amin'ny fitondrana de mangina on ne parle pas la bouche pleine zay ny le manahirana ao anatin'izy izy raha raisiko kely moa zany onao voatonina teo Lola mijery Lola tany Sainte Marie tsara be pose tamatavy ny sono fa tena kopa tanana chapeau Lola fa zao misy irany Lola zay le hoe miomana ny jeune ikorana etsika de mangataka 30 secondes aminareo miravavy rehefa alohan'ny ataperan'ny fandarana de nataon'ny namana Antsa Stéphanie Bagasy le izy 30 secondes alevantsika alohan'ny farana fandarana anaovantsika veloma fa iresaka kely makasika le Boeing 777 za zany tsy matoky ary zareo tsy matoky saka rehefa trondro loka amreto député volomboasary reto satria araky ny andininy fa 3 amin'ny lalam-panorenana alinéa faharoa de tsy maintsy mahazo ny majorité absolue ny député vao miakatra haute cour de justice ny olom-panjakana anisan'izany ny ministra makasika an'le resaka Boeing 777 fa rehefa tena natao zany ny resaka tamin'ny namana fa tena tsy afabela ao anatin'ny raha io tokoa aloha lay tale général ny aviation civile de Madagascar izy io zany misy étape maromaro voalohany tonga ianao zany tia misy olona manana fiaramanidina ivarotra fiaramanidina amina compagnie anankiray atreto ve nareo miravavy efa naheno na efa nahita fanambarana ofisialy nataon'ny compagnie Air Madagascar satria le ka le immatriculation le 5R Air Madagascar de nefa ohatrany hoe zareo zany nividy an'le fiaramanidina fa hatramin'izao mandrakity ny androany de mbola tsy fantatra hoe le mpivarotra moa zany efa fantatra le fiaramanidina anankity fa le mpividy satria eo zany no idiran'le ACM ao amin'ny étape faharoa de misy listra ohatrany hoe ianao ividy fiara misy listra zavatra be dehibe zany atolotra ao an'ilay mpivarotra hoe fenonareo ve reto feperitreto nanahoana ny fikarakarana ny fiaramanidina io nanahoana ny moteur an'io avy aiza ohatrany ahoana ny ohatra hoe ny resaka lafiny teknika ao anatin'le izy de atolotra ao iny de tonga avy eo le mpivarotra zany mitondra ny document rehetrarehetra de omenanao de tsy miteny tso le mpivarotra ary tsy hita fa ianao no miaraka amin'ny technicianna no manao ohatry karazana checklist jerena point par point hoe feno lay fepetra arataratasy aloha de fa azonao iny de mandefa amin'izay anao technicianna teo le technicianareo any ACM misy inspecteur ao misy technicien ao misy mécanicien ao lasa mihitsy mandeha mijery le fiaramanidina any an-toerana de avy any amin'izay reo no verina zany hoe any amin'ny étape faefatra vao omena lay certificat de matriculation provisoire zay samihafa amin'ilay laissez-passer provisoire fa nisy fifangarona zany zay zavatra zay de tsy mazava de ny farany zay rehetrarehetra zay zany de tena hoe nisy kolikoly avolenta tao anatin'le izy ary mbola fanontaniana mipetraka andrainy andraiky ny veny député amin'ny session amin'ny assemblée nationale manomboka ny faraika amin'ny 20 volana oktobra satria lasa misy ny trondro vaventy zany
maniditsidina fa ny olona 2 sy 4 am'izao trondro madinika migadra mitsika miteny zao mampalahelo asa aloha sombamavahoaka raha anao an'le hoe atody miady am'bato averiko foana iny satria mafy be mihaino an'iny satria matoany ho averiko any matoa le vahoaka ny fidy anao indrindra hoe raha nilatsaka tamin'ny anaran'ny fanoherana aloha resahako aloha de tena zany no andraikitra hitako andrasana ary isaorana be deabe andreo zay tena efa manao a misy kosa aloha de tena efa manao fa araky ny tenenina teo de tsy jerena loko io fa rehefa tena hoe tombotsoam-pirenena ary fiainan'ny vahoaka ny voatotoana de tena miandry anareo zay ka tena miandry zay mihitsy efa manomboka lasalasa ny fotoanantsika efa madiva hifarana ny fandarana ianao milaza fa mbola andefa hira 30 secondes mbola misy 2 minitra hoentsika ny teny fisaorana hoentsika ny teny fisaorana ho an'ny mpijery atsika amin'ny télé moa zany ny MBS ny mpiano amin'ny radio ICM de ny mpanaraka anatin'ny tambazotra de partage anankiray de zava-dehibe satria tsara raha mba eny ny fahazatany rehetra izao resaka ifanaovantsika izao de misaotra ihany koa ny anareo mirava de manasa ny rehetra resevonina ijoro hoe reo rehetra tsy manaiky lembenana sehatra rehetra zay misy anareo de misokatra amin'ny tanatana ho anareo ny farafarany ICM radio sy ny MBS